N'Andriamanitra tsika ry havana tonga amin'izao andro alarobia mpifoazana izao. Tadidio fa voan'ny oriny izao alarobia mpifoazana izao dia efa nilaza tamin'ny alalan'ny ray aman-drenitsika Jesosy fa fotoam-pandresena ao antsika izany. Ao antsika tonga eto an-tranon'Andriamanitra na ny any atokantrano rehetra ny miaino an'izao fotoana izao na ny any ampitan-dranomasina rehetrarehetrarehetrarehetra tadidio raha maheno an'izao ianao hampandresy anao ny tompo androany dia tsika nome voninahitra ny mpanjakantsika voninahitra ny ety ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho asandratritsika hatrano ny voninahitra Andriamanitra ka ovaka itsika ny Salamo fa 420. Salamo fa 420 ny andininy fahafito hatramin'ny andininy fahafolo. Arahany laharakira fifoazana fahafito amin'ny karine taloha na fahavalo amin'ny karine vaovao ny andininy rehetra saotra sy dera no sandratra ho anao Andriamanitra ataontsika amin'ny fifaliana fa mbola velona intsika noho ny amin'izany fahasoavan'Andriamanitra zany. Rehefa hitany Salamo fa 420 dia vakitsika ny andininy fahafito hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandrata ianareo ry varavarana fahagola mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Amen. Misaotra sy dera no sandratray ho anao Andriamanitra. Saotra sy dera no asandra mba ho anao Andriamanitra. Vaina hoe nanavotanana famidrambo lunamonjena mbarase rasonarirani satra tolotra uninaitra mandrakizay
mandrakiza. Vavatsika vavaka deranao zay Andriamanitra satria tsara ianao. Resy lahatra amin'izany ny fosy fanahinay satria firifiry ny olona maty, maty ny fantrana, maty ny famoza-po, maty ny coronavirus, maty ny adalany koa aza. Zay nefa tsy olo marina nefa mbola nitehirizanao famindrampo. Deranao zay ry Andriamanitra, ny Andriamanitra rehetra. Manajanao zay manome voninahitra anao satria mendrika loatra ho anao zany. Raha ny faratsinay maty sy mba miafina aminao, Andriamanitra mahay mandinika na dia nivosiny fona ihany amin'ny miafina indrindra ianao, mahita ny arenana fenina ao amin'ny miafina ianao ka mianjaanja eo anatrehanao zay, tsy afaka namartena na dia iray aza akory nefa fa mbola famindrampo araka ny teninao fa famindrampo ny sitrako misaotra Jesosy. Manome voninahitra anao zay amin'ity andro alarobia mpitahina, alarobia mpandreseny ity. Anatrehanay anao Jesosy eo, na eto am-piangonana zany, any atokantrano rehetra, any hatrany ampitan-dranomasina any, mila vonjy mantso ny vahoaka amin'izao Jesosy io. Mazava ny teninao fa ianao rerian'ny mpamonjy mora azy indrindra amin'ny andro famorena. Zany mba hiatsotsonay ny anaranao, hitolokona eto atongotry ny azo fijalianao. Teto ny alokalofanay, eto zay ny mahazo fiadana, eto zay ny mahazo famindrampo, ka dia tamany zay Jesosy. Mba avelao zay hideranao, mba avelao zay anajanao, mba avelao zay ame voninahitra anao anoroka ny tongotra ao masina Jesosy io. Ary mba avelao mifanahinao, mba midiny ianao Jesosy io, hiary hivavaka aminay. Na eto am-piangonana na any atokantrano rehetra, anafana ny fonay, ampibebaka anay Jesosy io, fa tena miaratsy zao fiainana zao, ka dia iombonanay ny firan'ireo masina rehetra, ny olomboavitra sy ny olombovonjy rehetra, na dia tsy misotra ihany azany anay. Tena vokatra ny fonay, raiso manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahana ny tany rehetra. Mahaza ho toerana ary. Andre avetrany ny sitrapon'Andriamanitra sady tenin'Andriamanitra ho antsika anio hitsenatsika n'izany ao ka tsy ho adinitsika mihitsy fa ny firana dia fitaovam-piadiana lehibe anankiray napetraka Andriamanitra amintsika fifoazana, andravana ny manda. Rehefa miady ny tafika dia misy manao sommation aloha, mandeha mampandry tany, ka tsika hiatrika ady tsika zao anatin'izao fotoam-bavaka zao, hiady amin'ny aretina, hiady amin'ny tsy finoana, hiady amin'ny faharerahana mpanahy rehetrarehetrarehetrarehetra zay mamizana ny olon'Andriamanitra amin'izao andro farany zao, satria ozy ny tenin'Andriamanitra any aparany any ozy disy andro manahoana. Fitsangana kami azaba Itanura n'Andriamanitra Saunusue Sukami ufasa yanao manenina Sauanu fimanusana Ori tanura Tanura saunumeti miubadu ejana Ori baokari Saunu andro amonjenana rivahoaka n'Andriamanitra Saunu sukami uva sao ianao manenina Saunu andro fivalozana Ori tanura Tanura Saunu medio miu
fotoana ny toriteny dia fotoana ny famafazana Jesosy. Ianao ny mpamafy, fa zahay ny tanimboly. Mangataka amin'ny anaranao ahy. Ho avy ny fananao masina, handena havotony tany. Ka raha ho avy ny vo dia ny teninao Andriamanitra, hitsiry zany ka hitondra finoana. Ary zany finoana zany hitondra famonjena, ary zany famonjena zany hitondra fitahiana ho an'ny fiainanay. Ireo ny fanahy masina ao aty anatin'ny fonay any ho toro ny fovato, hampibebaka anay, hampangorakoraka ny fonay satria ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ataonao tsinitsin'Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahako izany. Amen. Raha nandray ary havana ny filazana fa manana anjara eto anio omaly, somary ny zavatra maromaro mbola nataoko mo omaly. Ohatry na tsy aro tena vizana ny hariva ary na tsy aro mihitsy ohatry ny tsy salama, fa ny afy ihany dia ny afy dia afiko teny ihany. Tonga ny misakafoanana dia misakafo ny hariva dia nivavaka fotsiny ady io zay amanjany Jesosy. Rehefa tonga ny fotoana hitoriana teny, nino afa manan-kambary ianao kampiteneno ny vavako. Amin'izao mo andro ririnina, zay teny betsaka antsony hoe izavy zao ny mahavita mivavaka amin'ny alina. Mety misy ihany fa mety ray sy roa, tsy fanomezantsiny fa za koa aza mba nangatsika ny epoka tao. Fa zao na raharobe aho rehefa mipaika ny tamin'ny 12 alina, tena nanakotsako ny vatako ray manontolo, ny lohako mahararobe ary tena narary ny tany anatiko rehetrarehetra tany. Mavesatra be ny lohako ary tena tsaroko tena malemy ohatry ny savony. Jereko ny ora amin'ny 12 mahery. Didina teo mpandrina moramora dia nivavaka. Vao nivavaka nefa dia vao may aho ohatry ny nenarary, vao may aho ohatry ny nenarary, ary tena lasa nangotika be hatramin'ny kiboko dia lasa nandeha namonjy trano fivoahana. Rehefa avany dia mbola tsaroko tena mbola kely ihany ny heriko. Vavaka Jesosy mba mamondrafo mibebaka teo any, mibebaka teo any, mibebaka teo. Ny antsy tamina mpanompon'Andriamanitra ao an-trano ao ihany fa zay ny zavatra mahafinaritra. Tsika mpanompon'Andriamanitra, nasian'Andriamanitra fanahy ao anatintsika ao, fanahy masina. Vao nikasika fotsiny ny tanany niala tamin'izay oro izay mifanahy ny tainana sy ny aretina rehetrarehetra. Dia nivavaka amin'izay Jesosy eo. Misy antony hamatofo azonao amin'izao tamin'izay fotoan'izay no namangin'ny Tompo amin'ity afatra ifampairezantsika androany ity, izay omeko loha hevitra ranodiniako izy iray manontolo dia hoe ho salamane ny fiangonana. Inona tsara hoe amin'izao ady amin'ny coronavirus zao dia mitady fahasalamana daholo, ka tsy zay inona ny tedavana vola, inona ny voahana ny trano tsy azahoana amin'ny sakafo, ary ny sakafo mba hitondra inona fahasalamana. Fa androany misy teny omen'Andriamanitra anao, misy zavatra takian'Andriamanitra aminao ho salamana ny fiangonana. Jereo ary ny Romanina toko 19. Romanina toko 19 teny andininy 19. Ovaka itsika misesisesy fa misy tenin'Andriamanitra eo amin'ny anankidimy eo mandra-patapitra izao toriteny izao. Romanina toko 19 ny andininy 19, hazalana lavitra mihitsy zany ny baibolinao. Rehefa samy nahita dia ndeha raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra dia zay vao antso araka ny fikasany raha teo. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Matoa ny olona anankiray mirary fahasalamana amin'ny olona anankiray. Maninona zay ny olona anankiray rariana fahasalamana? Marary. Raha makany amin'ny hôpitaly ianao mitsidika marary dia milaza aminy hoe mirary fahasalamana ao anao. Marary sa tsy marary? Marary. Ka hitan'Andriamanitra fa misy aretina mikikiko tonga hatraty anatin'ny fiangonana. Tsy dia ty trano ty loatra, tsy dia ny fiangonantsika isa-tanàna loatra, fa zasy ianao mihitsy le tempolon'ny fanahy masina vao avy nankalazana zany Pentekoste zany tsika, ka tsy ala amin'izay hoe tempolon'ny fanahy masina zay tsika. Misy karazan'olona mantsy ary maro amintsika kristianina tsy mety manaiky mihitsy ny sainy. Tsy mety manaiky amin'inona? Misy olona akaiky azy ohatra mety nafoy maty. Raha
vao tonga ny fotoana nanakaikikaiky ny fahafatesany olona iny ny fahatsiarovana na ny mahita ny mombamomba azy dia tena milofika tanteraka izy ary tena kivy tsy mety manaiky mihitsy ny saina hoe avy amin'Andriamanitra ve zao. Misy olona disy fanantenana noho ny amin'ny asa, noho ny amin'izao confinement zao, noho ny amin'ny fahaverezak'asa, noho ny amin'ny aretina tsy mety sitrana dia ohatrany tsy mety manaiky mihitsy ny saina hoe Andriamanitra ve dia anisy loza e. Za ngamba ny tena mpanota, za ngamba dia tena olona ratsy dia mahamoifoy izy. Mety misy fahadisom-panantenana, mety misy zavatra nandrasana fa tsy tonga, mety misy faharavana, mety misy koa fankalana olona milaza fa mamela heloka fa vao mahita an'ilay olona dia lotika, mitsokanjombo na ny molotra. Tsy mety manaiky mihitsy ny sainy satria maninona lalaoviny devoliny fihetseham-pony. Adininy io tenin'Andriamanitra io fa ny zavatra rehetra ozy izy dia maninona miara-miasa. Matetika rehefa fanafody ihany vao hirahiraitsika io tenin'Andriamanitra io, efa tsy amin'ny finoana va tsy amin'ny fametrahan-tanana va tsy raisina amin'ny fanafody, zavatra rehetra dia miara-miasa. Ka tsy zay fa rehefa le fahoriana sy le zavatra mangidy dia adiny le hoe zavatra rehetra dia maninona ohatrany tsisy miteny tsonina ny eto am-piangonana azy any atokantrano any. Zavatra rehetra dia maninona miara-miasa. Tsy atsika ny fandaharana, tsy atsika ny fandaminana fa aniza tsika olo mino, olo mivavaka. Efitsika indraindray ohatrany mbola tsy mety manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ho salamana eny fiangonana, ho sitrana an'izany aretina tsy mety manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Efa nomen'Andriamanitra atsika eny fahefany, toeriny devoly izy dia maninona fa ny alahelo araka an'Andriamanitra dia miasa ho fibebahana fa tsy miasa ho famoza-po. Ka raha malahelo ianao androany, raha misy zavatra tsara rava teo amin'ny fiainanao, raha misy aretina to aretin-doza mahazo ny fiainanao, aza-kivy fa ny zavatra rehetra dia maninona ozy ateo miara-miasa mahasoa. Zany ozy izy manana lalana heverana anareo dia hevitra hitondra inona zany eny nahavoan'ny mponina tany Babela fa iny ny rahina dia ny ray saina. Andaotsika hanakatra an'Andriamanitra satria lazainy soratra masina any amin'ny Genesis tamin'ny andro ny faharina ozy Andriamanitra hoe andehtsika hanamboatra olona mitovy amintsika, mitovy endrika amintsika. Any amin'ny Leviticus 9:20 izy dia milaza aoko masina ianareo satria any amin'ny Jaona 4:12 Jesosy milaza tsara mihitsy hoe zay mino aho izy dia asa ataoko. Ka sady nataon'Andriamanitra mitovy endrika amintsika, nataon'Andriamanitra mitovy toetra amintsika, nataon'Andriamanitra mitovy asa amintsika, tokony ho zava-dehibe amintsika izay manahaka ny ataontsika fa tsy milahatra aminy. Asa razonao ny tiako ambara. Fa tsy mahazo manakatra izay tokony tsy ho takaritsika ny lohan'ny fitondran'Andriamanitra, ny rahavan'Andriamanitra ny tilikambo Babela ary nahasiany teny pirenena maro teto ambonin'ny tany mba tsy fankahazo resaka tsony ka tsy hirahina hoe andao hitovy amin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana tsy hanekenao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny zavatra misy amin'ny fiainanao dia ohatrany miteny ianao hoe tsy misy dikany ianao Andriamanitra fa tsy mahavita ianao. Misy olona manana kilema, manana fahasaponana maro, mahitsitsika mpihira malaza amin'izao tontolo izao. Teraka izy mainky hoditra fa tsy nekeny izany dia natao inony ny solony, hoditra fotsifotsy. Hitantsika hoe nanahoana ny fahafatesany. Joba dia milaza mihitsy ao amin'ny Joba 1 tao jerentsika vetivety 9:20. Joba 1:20. Zao ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sady nanao hoe nitanjaka noho ny voahako avy tany akibony neny ary mitanjaka no iverenako any, Jehovah ny manome ary Jehovah ny manaisitra, isaorana ny anaran'i Jehovah. Ianao le nateraka teto ambonin'ny tany iny efa tsara ianao, zavatra tsara ny nataon'Andriamanitra tao anatinao. Ianao nateraka ndray nandray an' Jesosy nandray ny fanahymasina tena tsara ianao. Ary raha misy zavatra miala eo aminao, Jehovah ny manome dia Jehovah ny maninona isaorana ane Jehovah ozy Joba. Fa mba fantapantatrao sy azonazonao verika ve ny zavatra very teo amin'ny Joba tamin'io fotoana io. Maty ny zanany anankifiry, rava ny fananany amina miliara, namany rehetrarehetra nandao azy, ny vadiny aza ny teny taminy fa lela adala ianao raha mbola hifikitra amin'Andriamanitra, nefa izy eto mbola miteny isaorana ane Jehovah.
rehefa mahatokoka itsika zany ny fitondran'Andriamanitra ka na misy zavatra mafy aza tokony aninona, zay ny fahasitranana voalohany. Ka tonga zao ny coronavirus, tonga ny confinement ohatra mitoy, misy ny tsifisina, misy ny fahaverezana zavatra maro samihafa. Za manokana izy roko fahavolombelona, fa na ny projet na ny asa na ninona tapitra very daholo vao nanomboka ny confinement, satria tsy afaka ho aiza fa mijanona eto. Dia io nampahirezan'i Jesosy ahy. Anisan'ny fandaminana, anisan'ny fitondrana, ohatrany tsisy mamaly tsonona reo. Anisan'ny fandaminana, manaiky sa tsy manaiky? Ho hitan'i Jesosy eo zany. Ianao no namaly zay fa tsy za. Ho salamana eny fiangonana ho zay ateo, ho sitrana aloha zay tsy fahaiza manaiky ny sitrapon'Andriamanitra zay. Tena sahirana mihitsy na ny viavy aza ne amin'izany. Ongotany ty volomaso ka tapahany ty volo ka ampiakariny ty akanjo fa tsy mahatoky anefa tsara. Hatramin'ny tovolahy rehefa kokokosana asiana transfira ty anaty volomaso, asiana kaviny ty sofina nga nisy aniny nivoaka tany kiboniny. Nga anao ratsy e. Maiza manaiky ny sitrapon'Andriamanitra fa zany no anavahana ny tena kristianina. Tena mino marina ve tsika e? Fa lasa marary le fiangonana dia ianao. Satria ianao tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, maninona ary any dia nataon'Andriamanitra ohatr'izao. Ianao nga tsy mahalala fa Andriamanitra efa nanao kajy be lehibe milohan'izay zavatra zay hoe fantany ety ny mahasoanao. Fantany sa tsy fantany? Zao confinement zao coronavirus zao, nenonenona fofofony tadidio manomboka androany fa miara-miasa zao mahasoa tsika. Tenin'Andriamanitra manaraka ho jerentsika dia ny Jaona toko 5. Filazantsara araka ny Jaona toko 5, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7. Jaona toko 5, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka zany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy faria ny Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 5. Taonan'andrininy mararomaro ny jambany mandringa sy ny matily. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 70 taona. Raha nahitazin'andro Jesosy ka nahalala fa efa ela izy ny toy izany, dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao. Ilay marary namaly azy hoe, tompoko, raha etsehana ny rano, dia tsy mba misy olona ndroboka teo amin'ny fary. Nefa raha mandeha aho, dia misy olona hafa misosoka ao alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, eto ny fandrinao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrany raha lehilahy ka nitondra ny fandriny, dia lasa nandeha ary sabata izany andro izany. Amen. Misy amintsika ao anatin'izao confinement zao, eny mety talohan'izao confinement zao, manana zavatra mateza ao amin'ny fiainantsika ao. Firy taona ty ranamany ty no narary? Ny ato ihany mamaly fa ny ato anoloana ato ohatry no midanaka. Firy taona ny narary? 70 taona. Raha tantaraiky tsotsotra zany dia misy fary eo, rano, ohatry ny karazana piscine. Midin'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ilay anjely manetsika ny rano dia izay mitsoboka voalohany ao, sitrana ninonina aretiny. Miandry eo daholo ny vahoaka be dia be. Misy zany ao vao metsika ny rano tonga dia tsy mahitsy avy havanana tsony fa tonga dia gorotofa ny anaty rano. Raha tsy sitrana akory dia maninona? Hotsaka hatrany ambany. Verina miakatra indray misolo akanjo. Tiranamany ty sady tsy nisy nandroboka no efa niroboka. Raha indray mandeha isa-taona izy no miroboka mivalo amin'ny 30 izy zany hotsaka tao anaty rano tao. Fa niala teo izy sa tsy niala? Zary avana miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy manomboka androany a. Fa tsy hoe mangataka ianao dia tonga dia mahazo dia zay ny atao hoe olomino azafady a. Ny atao hoe olomino dia ohatra nyty lehilahy ty, nangataka nandritry ny valo amin'ny 30 taona fanasitranana, tsy nahazo, fa niala sa tsy niala. Zany ny atao hoe olomino. Fantatry Jesosy foana aiza ho aiza ny toeran'izany olomino zany. Misy olona hafa sitrana ve eto amin'ny farian'i Betesda eto amin'ity tantara ity? Misy sa tsisy? Misy fa mbola any ambany any, fiza ny hitany voalohany. Ty lehilahy narary 70 taona. Ry havako, zany ny atao hoe olomino fatadidio zany.
ozy ny tolo malagasy zay hoe Andriamanitra tsy andriny hafa ozy izy dia maninona ka ny tolo aza nahalalan'izany fa maika fa tsika kristianina ho salama ho an'ny fiangonana raha sitrana aloha ny tsy fahaiza manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ary faharoa raha sitrana ihany koa ny tsy finoana ao anatiko sy ao anatinao. Raha zaiko aminao fa be anie efa miravoravo tanana amin'izao zava-misy zao. Be ny miravoravo tanana amin'ny aretina, be ny miravoravo tanana ary indraindray koa ara misy zany nareo no anamarina azy arakaraky ny vavahana atao ohatry ny voamainy mafy le izy, ohatry ny voamainy maizina le toedra raha. Inona no anton'izany? Vaky io ny Exodosy toko 5 rehefa any an-trano, indrindra eny amin'ny andininy farany eny, ny tenenin'i Jehovah Mosesy, mandany ianao makany amin'ny Farao lazao izy mba handefa ny oloko, ko raha tsy Farao mipaisiko ho alefasao fotsiny reto gary zanak'Israely amanarivorivo. Tezitra be izy vao narehan'izany, vao may fois 2 fois 3 ny fanandevozana tao amin'ny tany Egypte, vao may nidaroana ny zanak'Israely, vao may tsy nameakalina. Tezitra ny zanak'Israely felaty ve folona ketrina sahona matsy amin'ny Mosesy e. Tsy nainaina valy amin'ny dezera vany dia aty no mitonatonana zao zay no mijaly. Misy anie zany e. Mpanompon'Andriamanitra ny mahazo tsiny. Ndraindray koa tsika mivavaka ohatry ny voamaina izy dia maizina fa tady tio fa raha misy an'izany amin'ny fiainanao dia voly mandrovo tsy eforesa satria fantatry Farao fa tsy maintsy ho lasy reto zanak'Israely reto. Fantatry io devoly io ihany koa fa tsy maintsy ho sitrany ianao. Tsy maintsy ho resy ny coronavirus, tsy maintsy ho resy zao confinement zao zany mampatonga azy miziroziry ohatrin'io. Fa raha mintsika maharitra ahita ninona voninahitr'Andriamanitra. Salama ny fiangonana rehefa mahatoky ny fitondran'Andriamanitra izy. Salama zasy ianao rehefa tena mino. Ka raha tsy azoko androany ozy ny ira telo sy telonjato tsy ho azonao anio, ampitsy maninona mahandro soa dia raisy ny arato. Fantatra Jesosy foana ny misy anao, naiza toerana misy anao rehefa tena olo mino ianao mahatoky fa ny Andriamanitra zay vavahako miaino miaino. Sy vehivavy anankiray dokotera tsy nety nahazo zaza mihitsy nandritry ny taona maro miaino an'izao fandarana zao izy ankehitriny ary mahita an'izany, tsy hanonona anarana fa izy ahalala azy. Tao anatin'ny fotoana nirisoana ho amin'ny fanokanana mpiandry. Mpampianatra moa tamin'izany, indraikitra ny mpiomana hotokanana. Tao anaty gropoko izy. Efa nandeha ny zavatra rehetra dia fampivavaka izay menada mianaka. Izy tena dokotera fantany tsara mihitsy ny antony rehetra tsy azahoany zaza ary tsy azo tsony mihitsy izy satria izy dokotera mahalala ny toe-batany. Fa natao ny asa. Tonga le fitsapana eny amin'ny toby, ohatra ny tena misy fambara raha aman-dreny fa ngamba efa misy zaza ato sotra Jesosy, rano masom-pifaliana mihitsy ny fanokanana. Verina avy any amin'ny fanokanana tsy izy le izy fa fosy alerta. Verina indray ny asa sy ny rehetra mbola tsy izy ihany. Ohatra ny kivy, ohatra ny miravoravo tanana fa nahatsiaro ny vavaka, nahatsiaro nangataka. Efa lehibe le zaza kehitriny efa herintaona mahery. Ampifaliana ny onanay teny an-tsena nandravoangy satria zany ny vokatry ny finoana. Tsy zay lazainy ny dokotera, tsy zay lazainy olombelona ny zava-dehibe, fa ny finoana no mahavonjy anao. Farany ao anatin'izay dia andeha jerentsika ny Matio toko 8. Matio toko 8. Filazantsara araka ny Matio toko 8. Vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny 9 hatramin'ny andinin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary noho ny verina maraina kany an-tanàna izy dia noana. Ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy dia nakeo aminy, kanto tsy nahita ninona teo aminy afa-tsy ravina ihany dia hoy izy taminy: aza misy voa aminao tsony mandrakizay, dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary no nita amin'ny mpianatra zany dia gaga izy ka nanao hoe: nanao ahoana reny dia namaina ito aviavy vetivety? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa,
raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana dia tsy izay natao tamin'ny aviavy ihany no vitanareo fa raha miteny amin'ity tendrombohatra ty azonareo ka na hoe mifindray ianao ka menjerany an-dranomasina dia ho tonga izany. Ary ninona ninona angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Amen. Vao eo any teny an'ilay finoana, ilay finoana tsy misy raha tsy mahay manaiky an'ilay sitrapon'Andriamanitra aloha. Ao, rehefa manaiky ka mino amin'izay, jereo ty zavatra misy ty. Ty azo avy avy ty moa isa-taona rehefa mandeha ny fampianarana amin'ny herinandro masina dia hoarina amin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna hoe ivelany fotsiny, raviny fotsiny, fa androany hanohatra azy amin'ny zavatra hafa mihitsy. Azo avy avy zany ve reto manireo anatin'ny herintaona dia lasa hazo be? Misy sa tsy misy? Tsy maintsy taona maromaro vo afaka mitombo. Ataontsika hoe 2 taona, 3 taona, 4 taona. Nisy fanoharana nataon'i Jesosy momba ny aviavy zay ary dia hoe rehefa tsy namola izy dia ozy le tompony hoe kapao, dia ozy le mpiandriny sa hoe alao aloha ninona? Alao hialanenina aloha izy asiako zezika. Kanjona nasina zezika aza vao maintrebona fotsiny fa tsisy vody dia naninona ihany rehefa aveo tapaka ny tendany. Fa ty azo avy avy eto ty androany dia le aretintsika rehetrarehetrarehetra misy le fahotana mitapikipikitra any anaty any. Misy ao. Eto zao tonga eto hivavaka marina tsy mifandray tanana takonao anatin'io masika io ny vava. Misy tsy mifampiaraba akory nefa hivavaka. Mionjokonjona mihitsy ny loha. Mpianatra tokoa ianareo raha maninona? Iza ny araban'ny olona teo aloha sy teo aoriana zao izay hitany rehetrarehetra tato sady mifampijery fotsiny mifanitsaka aza. Misy toetra ratsy ao anatin'ny foary zay le fialana bala indrindra ho an'ny olona masika be reny. Sa aloha dia efa zany mihitsy ahy e. Ka nisy ratsy avy any ekibon-dreny zany ko za zany mihitsy ahoana. Sa aloha dia tena tsy mahay manolona ny foko mihitsy fa za tsy maintsy mitabataba e. Io ane io azo avy avy io e. Tongeto maheno ny tenin'Andriamanitra mikibebabebaka misy vola Andriamanitra. Tsy anao tsony Andriamanitra atao anaty ato mbola misy faniriana ihany vao hitsaka tsy ambaravarana anareo ve tsisy maso e. Tokoanana mpiandry, tokoanana akateko omenina rano maso avoziny zao mosara zay terolona any. Anompo anao a Jesosy a. Vita ny fanosorana miakatra ny ray aman-dreny lehibe. Ampy zay nanaovana ny andro lasa rehetra. Ampy zay. Fimamona, ampy zay mangatsika zao ny andro misy mamely kely ry zalahy fa matahotra alcool hono ny corona. Fijery zay tsona ampy zay rehefa mangatsika ny andro voaka tolo mipatalotsy vehivavy tsy ay eraky ny tsena. Le anankiray zay moa dia tena niakabava tamiko mihitsy. Za tsy niteny, za tsy naninona fa mba sendra mifakahita. Jesosy misy no niteny aho hoe za hono manao pataloha izy sady lasy izy nandeha. Oy! Mpiandry izy amin'io a. Mangatsika e. Za zao miteny anareo. Mahalala ny tantarany zotonareo le mandeha tongotra iny. Niala avy any a Dego iny dia nanaraka ny nilo anatsinanany iny dia tonga tany Tamatavy a dia tonga ny Vangaindrano. Tany izy naka ny zanany. Ao! Nidina ny Vangaindrano ray izy dia nakany a Fort Dauphin. Rehefa tonga tany amin'izay zay vao namonjy niakatra. Efa hiakatra ho any amin'ny faratapony izy zao tonga ny Mahajanga dia tafaverina ny Atsiranana. Dia tongotra eto Antananandrano ary misahoaka mihitsy miakatra ny tohatra. Reraka. Fa mandeha tongotra kely manao asan'Andriamanitra vao tonga ho amin'ilay marary dia fa enjany ty ditongotra. Fa tsy naheno fitarainana tamin'ireny olona ireny ianao hoe reraka izy dia hiverina fa tonga teo atao masina. Za miteny aminao fa raha kristianina manao an'iny a miverina eny an-dalana daholo. Fa ny azy rehefa zay ny tanjony misy soratra kely eo alohan'ilay bisikileta atosiny iny a. Tourisme national zoto. Raha tsy vita ilay tourisme national izy tsy hipetraka. Arakaraky ny hipetrahanay io sy teto Antananarivo vao may zay malemy. Amemenareo zavatra zay dalon'ny olona zay eny an-dalana. Fa zay nandeha fotsiny ozy izy tsy naninona mihitsy nahavita n'iny amanjato ny kilometatra. Ny zavatra rehefa tiana ka apetraka ao anatin'ny saina indrindra ny fanahan'Andriamanitra miara-miasa amintsika mpanompon'Andriamanitra tsisy saintsika atao zany fa ny akamoana ny betsaka.
orakoraka ane dia nandravany mandany Jeriko e. Mahery amboalohany fotsiny tsika menaka fa rehefa kelikely tsisy nahavita nandroaka dia volontsony ny androko no mangatsika vao manombonomboka ny ariva voalany ny vara ny ampandrina daholo. Raikitra ny fisavana rehefa aveo izavy no mivavaka izavy ny tsy mivavaka ato manao hoe ozy ny sasa sady misaron-damba ihany. Zay ne le azo aviavy io e, ne tsy faharetana, le fijerijejona nanaovana ampy zay, le fanomeza tsy iny, le tsy finoana, io azo aviavy io tsy fotsika zany io, eto fotsiny mody mibebaka fa rehefa atsy atao ihany. Va olana tsotra nomen'Andriamanitra androany ampandrosoy Jesosy. Jesosy tsy niantsy aiza ny tompony ty aviavy ty fa tsisy voa, satria efa fatany fa tsy omeny ho kapainy io satria firy-taona ny namboleny an'io teo, ohatrany asenao ihany io. Bebaka aloka mibebaka fa le iova mbola zavatra hafa ozy ny sasany zay. Tratra nangalatra gisy raha namana atao amin'ny tobo lehibe avy reno raha namana iny gisy iny a. Bebay ianao fenao le zanam-pifasany rehefa laniko ny gisy mibebaka ozy izy. Tsy fotsika le fahotana, dia lasa tafiditra le devoly manao amboletra dia ohatrany resy. Ohatrany resy. Tsy nanontany mihitsy Jesosy anisaka ity aviavy ty e. Jesosy koa aza tsy niera hoe anisy ty fizy mila vo. Rehefa tsisy aza mahita vo aminao tsony naninona le aviavy. Maina. Atolory an' Jesosy hoa io aviavy ratsy ao anatinao io fa io ny mahamono an'le zavatra tsara ao anatinao ao. Ianao tsy mahafoy an'io fa raha miditra ao Jesosy androany aza mahita vo aminao tsony. Maty io sa tsy maty? Ary ianao koa meraha amin'i Jesosy mahamono an'izany toetra ratsy zany. Io zao ny corona. Raha misy miny dia tanteraka io fa raha misy tsy miny ka mbola mianahana dia eto sika eto mifankahita. Ny ady izay no nataoko. Anao ny ray aman-dreny eto tena manao fa ny ady izay ihany aza mahita vo aminao tsony raha zay tao faritry sy ny manodidina eraky Madagasikara. Raha mino anenareo izy tsy ohatrany natao tamin'io azo aviavy ihany fa na mitendrim-bohitra aza lazainareo mifindra dia maninona e? Mifindra. Tantaran'Andriamanjaka anankiray efa lazaiko anareo teto an-taninanandrano zany zay efa naheno zay mbola tsy naheno miaino izy zao. Rehefa mandeha manafika izy mitondra fitaovam-piadiana raha ataontsika hoe 5 sarety. Dia ozy mantsy ny tandapa anankiray. Hoeto le roa ny 7 sarety amin'ireo ah. Atero amin'io tanàna edivantsika io. Lazao ny mpanjakany, lazao ny vahoakany atao vienin'izy rehetrarehetra mihitsy. Fa omena ianareo reto fitaovam-piadiana reto edivanareo aminay. Manjary tsy maharitra ny ady fa resy melonareo. Zay tsy miady amin'ny mpamboly ozy izy fa miady amin'ny miaramila ka reo ny fiadiana. Vao mahita zany fitaovam-piadiana 7 sarety zany reto tanàna hatramin'ny mpanjaka mivara hotsana mandady amin'ny tany mihitsy. Atsangano ny saina fotsiny le retsy e. Mandady manosika an'le sarety anaky 7 makany amin'ny tobony retsy. Gaga rehefa tonga tao ay 2 sarety sisany tao. Kefa nanangana saina fotsy dia efa retsika. Ny afetseny ny azo dia lefa ny aloha. Ampitahory fa rehefa matahotra reo miravo lefina. Mipirina. Vao nanomboka nisy maty ny corona. Natahotra ny maro. Vao tsy me mivaha kelikely le olana misy zavatra ohatrao dia matahotra. Samy ady amin'ilay devoly. Nefa io zavatra fampitahorana lefa ny any aminao io. Raha raisinao ka toerinao izy anefa tsy manana fiadiana intsony fa efa nomeny anao io daholo e. Ianao ny te hitahirany ao anatinao ao. Ao ny avinavina, ao ny fanandratantena, ao ny fankalana, ao ny zavatra fahotana maro samihafa renina lefa ny melohany aminao any. Ozy eo amin'ny Jeremia toko voalohany raha matahotra ianao sy dia ataoko maninona eo anatrehany. Mangovotra. Tsika miaramila. Be ny matahotra nefa. Mba manontany tena ihany hoe mpanompon'Andriamanitra hoy izy dia matahotra hoy izy ho tonga any an-danitra. Asa razonareo ny tiako tendenina. Mpanompon'Andriamanitra rehefa mody mandry dia makaiza e. Makany an-danitra raha tena nanompo. Ka raha matahotra ny hoany mety tsy tena nanompo ah. Manana finoana. Fa zany mahasalama ny fiangonana. Mahasalama dia mahasalama anao. Tadidio tsara ny tantaran'i Jesosy teo amin'ny tanin'ny Gadarena.
fa voanidina avy eo atsambokely izy tazan'le demoniaka ny totony tenany tamin'ny vato naninona ny fona le devoly tonga dia nandoalika le devoly nahita azy ny ala ary za te hiteny aminao ry havana fa na inona faharavany amin'ny fiainanao ninona fahotanao lafidy anao eo anatrehan'Andriamanitra fa aza miravoravo tanany zany a ohatrina zao mividina kisoa ray raha tsika no anontaniako tokotokony ohatrina raha atao eo amin'ny 70 kilao eo le kisoa be anankiray iny ohatrina tsisy mamaly telo hetsy ozy ny ato sao dia misy ambonimbony kokoa ay telo hetsy ray roa telo zany telo hetsy ny ray dia ampitomboy 5,000 ohatriny zany fa mihoatra be mitapitrisany zany fa aleon'i Jesosy le vola be be latsaka any anaty ranomasina fa le fanahy anankiray ny vonjeny ohatrinona mividin'ny fanahy anankiray zany ny farany ambany valerana kisoa tsy omby 5,000 retsy zany ve dia ho arian'Andriamanitra fotsiny amin'izao dia eo ianao dia miravoravo tanany eo aiza kory izay valim-bavakilaisany isan'andro mihogahoga mandroaka devoly mbola ty ihany ny corona za dia zao ny teniko ho hitany lahy eo miafantatro zay noko ka mahery sa tsy mahery dia iny ty mbola mampiondikondiky ty efa milaza Andriamanitra fa ty ianao izy manana finoana fa omeo azy lay aviavy ataovy malazo amin'izay hatramin'ny androany aza tehitehirizinao tsony ao dia mototofana zezika ao foana mitrebona ihany simba ny tany ny farany tsy fotsika io fa alao Jesosy hiditra androany raha tafiditra ao Jesosy maina io ohatr'izany koa io olanao mitombo ampidiry Jesosy androany meraha amin'ny Jesosy izay mino any asa tokony ataony koa raha mino ianao izy Jesosy anjera tendrombohatra rehefa androaka devolontsika rehefa avy eo zay rehetrarehetra faly emenao teneno tahaka an'io aviavy io aza misy voa aminao tsony mandrakizay fa afaka io nahoana ny matahotra misy Jesosy manary zany anga alefany eny ny olana alefany ady efa Jesosy ao atsambokely ao ihany fa nga dia olona matory matiny dia atory eny ambony rano mitaingina lakana ranao folopointy efa mangovongovotra ohatrin'inona nefa rano milamina be io Jesosy ve dia eritreretinao fa rendrika ao fa rehefa tsy nampiasainy ao midona amin'ny poto ao plus moins BDP RRDC 0 ny valiny fa rehefa ny foazina le mpamonjy mba mifoaza Jesosy fa sitrakao ve ny hahafaty anay tonga dia nahazo teny gasy nahoanareo matahotra nga tsy fantatrareo fa ato aho izy Jesosy zanaky ny enjana ane Jesosy sady enjana mihitsy koa tsisy dikany anoloana zay problème sy corona zany fenao matahotra aloha zao mila sitranona hatramin'ny androany le aviavy mbola mitrebotrebona be ao anatinao io ihany androany tsy hita mihitsy le voan'ny fibebahana fa ravin-javatra be dehibe malahelo Jesosy ho salama ny fiangonana raha maina ny aviavy ratsy rehetrarehetra ao anaty kiseho anatinao hatramin'ny androany tadidio taizavy ny voadina tao inona avy ny zavatra ny ekena tamin'Andriamanitra tanteraka ao ve zany za tena noalaoala tamin'i Jesosy mihitsy finina ihany ty confinement ray roa telo efatra dimy ty zay ne mba miasa zay ne mba zao nareo feo mazava tsara mihitsy aho hoe nareo aza tsy niovakoriky tonga dia lasa natory menareo satria mariny zany zavatra rehetra miara-miasa asoa mba andratsanana atsika vao mahay manota azy mandalo any atsiana amilady hatramin'ny mpiandro mamelatretana eto mianatra soratana ao anaty kahe fotsiny manajany andro sabatana masinana azy rehefa confinement tsy haiko zay nivakiana tao za rehefa mampianatra mpiandrom-piomana dia sarotiny mihitsy tsy miaino ry zalasy ry zavavy fa dia hanoratra mahamaika azy ny ahy tonga dia itsiko ajanony eto fa kahe tsy ho vakiana akory zay mandray ny vo ka mitombo zany vo zany olona salamy zany manomboka androany teneniko anao ary ny farany le fiangonana fitambarantsika amin'izay ny tiako tenenina mba ho salama izy amintsika rehetrarehetra zao no mba mahavita mivavaka ho an'ny pastera misy atsika eto an-taninanandrano zao misy be dehibe
zay tiatianao ihany ve mba hoentinao ambavaka sa tsy nanao mihitsy ianao tsy nanao nibetsaka. Zay ny ampiny ty toriteny ity. Ny sasany aza ankalainy ny sasany va mahita an'le paster izy tonga dia mangarika be. Tsisy mamaly mihitsy tsika. Asa zay any tokantrano ny raha mamaly koa. Fa tany Belzika 2 taona lasa zay. Misy paster anankiray avy aty Madagasikara. Dia mandeha ny bus moany lena mazaka olona be dia be dia misy le mitsangana dia misy mipetraka. Dia niditra le rangahy anankiray mipetraka teo akaikin'ny paster. Rehefa mipetraka teo akaikin'ny paster izy dia paster mihinana biscuit. Paster koa te ho sambatra dia namedy biscuit le raha namana sambatra ny manome no mandray. Manase. Mazotozy le raha namana teo anilany fa za mifady hanina androany. Faly be mihitsy paster andray. Fady hanina ianao kristianina vavakaiza. Ahoana mpandray. Koleba satanika ahozy le teo akaikiny. Taitra izy nijereny mainty be tokoa ty akanjony. Dia mifady hanina. Dia namaly tsotra le izy. Isaky ny azo ma, isaky ny azo ma, isaky ny azo ma ozy izy zay dia mifady hanina. Ary manao zay anakorotanana an'ireo mpitandrin'ireo sy ny ankonany fa rehefa marary reo rehefa mikorotan'ireo very reo ondry rehetrarehetra reo. Jesosy nilaza mazava ny amin'ny filazantsarany io ka. Ho tafitohany ianareo rehetra ozy izy fa ho asiko ny mpiandry dia maninona ny ondry? Iaka ny ondry. Be ane zao ny paster mitaraina. Tsy te hiteny aho hoe sakafo na hoe inona. Be dia be ny paster marary amin'izao za miteny anao an'izany. Raha misy paster marary miaina an'izao fotoana izao mitodia amin'Andriamanitra. Atsony zanakao rehetrarehetra ampanahy hivavaka ho anao. Fa Paul dia nilaza ao amin'ny Tesalonianina 2:1 mba mivavao anay io zarahalahy mba handeha tsara zao fitoriana teny zao Mila hoentina mbavaka ny mpitandrina sy ankonany. Fa rehefa salama ny mpitandrina, salama ny fiangonana, salama ny ankonana, salama ny firenetsika. Ny sasany le mpitandrina indray aza no ankalainy. Ary tsy ny mpitandrina fotsiny ihany fa hatramin'ny mpiandry efa mpitandrina izany satria mitandrina ny ondrin'Andriamanitra. Ny mpampianatra ny iraka fa dia fitsarana no ataontsika. Izy tsika ny tsara ny olom-boafidin'Andriamanitra. Andriamanitra ny manamarina azy. Josoa tonga teo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra nitafitafiana rotodrotika sady tena naloto nampangainy Satana. Fa ozy Andriamanitra hoe nanatra anao ane Jehova fa tapapiroana nalaina avy tamin'ny afo ane io e. Dia nampitafiana akanjo vaovao Josoa. Fa mitona antsika rery avana famitaraina Jesosy mba eto ambavaka ny mpitandrina antsika rehetrarehetra. Mafy ane ny asa e. Mafy ny asa. Zany ny vitany devoly isan-kerinandro manakorotana ny fiainan'ny ankonany mpitandrina sy ny mpitandrina. Tsika mahavita impiry isan-kerinandro nefa tadio fa ny famonjena tsika ane ka miankina amin'io mpitandrina io ihany e. Satria ny finoana dia avy amin'inona? Ary ny toriteny dia avy amin'inona? Ka iza no mitoriteny eo rehefa lady ny rivotra? Pastera no mijoro mampianatra eo ka raha pastera reraka, raha pastera kivy reraka eto sika menakava. Ary tsy ny pastera rehetrarehetra fidividina eo daholo fa rehefa mpitandrina izy Andriamanitra mahita izay momba azy mba eto ambavaka izy. Matoano izy. Fa misy vokany ry havany izany fiangonana salama izany. Izany mpanompon'Andriamanitra salama izany. Andeny mba jerentsika vetivety ny Exodosy 5:30. Exodosy 5:30. Sa matahotra fa voatapitra raha somary lava e. Exodosy 5:30 dia vakitsika manomboka amin'ny 9:30. Ao ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Mosesy tamin'ny zanak'Israely. Iny rehefa nitonon'ny Jehovah anarany Bezalila zanak Ory, zanak Hora, avy amin'ny firenen'ny Joda. Ka efa ny fenon'ny fanan'Andriamanitra dia fahendrena sy fahilatatsaina sy fahalalana amin'ny taozavatra samy hafa. Dia ny amoron-tsaina nanao asa-kanto sy ny asa volamena sy volafotsy ary varahana. Ary ny amboatra vato alatsaka ao an-tranotranony sy ny andrafitra azo anaovana izay asa-kanto samy hafa rehetra. Ary ny fahaizana mpianatra koa dia efa nataon'Andriamanitra tao am-pony dia izy Holiaba zanaky Asimaka avy tamin'ny firenen'ny tany. Ary efa nofenony fahendreny izy roa lahy anaovany taozavatra samy hafa dia toizantsika ery amin'ilay tsy mpanohizana farany io dia ny hompanao ny asa samy hafa sy hompamorona asa-kanto. Amen. Ny olona anankiray mandray an' Jesosy izy, mibebaka izy, manaiky an'ilay fitondran'Andriamanitra amin'izay izy dia miarina tsy malahelohelo tsony fa tena mijoro.
fa zay vaky zay raraka de raraka fa ianao mandroso manomboka misy finoana ao anaty ao satria manomboka mety an'Andriamanitra ianao ary manomboka me mahatoky azy tezain'Andriamanitra amin'izay le fahatokiana azy ka mody tsy mamaly mihitsy alohan'Andriamanitra mody tsy mamaly mihitsy alohan'Andriamanitra fa rehefa avy eo fantatry Jesosy ato misy an'le olo miny de tonga izy le raha namana teo amin'ny onony Betesda zao nieritreritra hoe mba ho ajabaka Jesosy ao anaty rano izy rehefa mihetsika ny rano de mba Jesosy no mitrotro azy izy mbola nieritreritra hoe tsy maintsy mbola mety manakarama bata fandriana rehefa avy eo manomana lamby isolona sy ny rehetrarehetra mbola programa be tsisy an'izany nen Jesosy fa tonga de mitsangana fotsiny aza manarama dokera kory ianao ibatany fandrinana io fa de fenao ihany de efa mahazaka azy mihoatra lavitra noho zay nieritreretiny nomen'ny tompo ary rehefa vita zay de miala le zavatra ratsy ao anaty ao satria raha misy olona amin'ny Kristy de olona manahoana izy miala le faharatsiana rehetrarehetra mihitsana ho azy zany koa ny tsy mahafaka ny maro hitako amin'ny fanaovana dinidinika sasan'Andriamanitra rehefa bebahana za Jesosy hiala amin'ity amin'izay ka ianao afaka amin'io fa raha ny zanaka ny manafaka de maninona fa zany ny antsony ny devolony hevitritsika za manomboka androany hiala amin'ity amin'izay manapa-kevitra nanjaranao hoe ampy zay de alao Andriamanitra hiasa anamaina n'le aviavy ratsy rehefa mahatsiaro mivavaka ho an'ireny mpanompon'Andriamanitra eny ianao de jereo Joba mivavaka ho an'ireo namany rehetrarehetra izy de miverina daholo ny fananany rehetrarehetra azontsika zany tondra fitahinana e zany ary rehefa mitateraka amintsika zay de ozy Jesosy hoe nareo ratsy aza mahalala nome zava-tsoa ny zanakareo tsy mainka avany ray raha mangataka amin'inona ianareo inona le angatany fanamasiny Jesosy tsy miteny raha mangataka vola be raha mangataka arena be raha mangataka an'izao satria mbola tsisy dikany zany manoloana ny fanan'Andriamanitra eto misy lehilahy sady tsy mpaminany sady tsy mpisorona sady tsy nitsinona fa tena olona kely tao amin'ny fireneny Joda no fiainon'Andriamanitra fanahy lasa mahay asa tanana lasa manao volamena nanaovana ny taberna kely lasa mamorona asa kanto de tsy mahafinaritra anao ve zany manana fanahy zany havita asa tsara Andriamanitra anie ka artiste tena tia zavatra tsara sany mahatonga azy sarotiny na de amin'ny pôzipôzitsika ny ivelany eny aza mba manaova milamina tsara fa tsy mangatsika ny andro de misaritaka be entsika mba mangatsika fa ty Bezalily ty de tena nitononony Jehovah mihitsy ny anarany hoe ny fenoko fanahy io fa io asaina manamboatra ny fanaka ao amin'ny tempoly mamitodika amin'ny mpianatra rehetrarehetra na trany amin'ny primaire trany amin'ny anjery manontolo trany amin'ny école doctorale mahavita asa kanto ianao amin'io fianarana ataonao raha mandray an'izany fanan'Andriamanitra zany aza mandeha rery zany ampianarin'ny dadantsika eto foana zany ny Salamy 32 ity anome zava-dehibe anie zany aza miady rery zany ny feritraina amin'izao lainga fotsiny zany hoe zany nanao révision tamin'ny confinement zany raha nisy nanao ray roa telo herinandro efatra voalohany ihany fa vao ny fanindimy ny pirina ny kahe atsoy amin'izay Andriamanitra joroko vavolombelona aminao zany sao de lazainao fa mitantarangano eto manko nisy fotoana nandalo fotoatsarotra be ny fiangonanay de diovina moa fiangonana fa tena nandalo fahoriana be tamin'izany namoy ny ray aman-dreny mpitandrina tsisy tompona andraikitra zany mba hanao an'le altara zay tsy mahafatatr'olona inona moa ny haiko amin'izany manjaitra vikavikany ihany mba haiko de zay ihany fa rehefa voadio le trano zany de zay ihany mba lehilahy teo izy tsy maintsy mianikanika sy ny rehetrarehetra de mba nianikanika teo koa mba nanampy an'le namako satria vita ny asa taitra riavana fotriny mahita sary mandehandeha zany eraky ny trano hitako ao anaty sary le décoration tokony atao de ho any avesevetivety aho izy le namako de za rery navelany teo amin'ny hazo fijaliana teo heniko mazava tsara mihitsy raiso de ataovy an'izao ataovy an'izao ataovy an'izao vita le satroboninahitra ato ambadiky ny hazo fijaliana de varina ndaiko koa nanao an'ity amin'ny sabotsy amin'ny sivy sasany ozy mivereny eo amin'ny latabatra fampianatra anao ihany za tsy niteniteny mihitsy verina tamin'ny sivy sasany mba niteneniko le namako mba miakara ho amin'ny sabotsy fa mba voay ny armoara fa ho amboaritsika io latabatra io ka izy nahita le zavatra vita de niveriny fa mahay verina ny asabotsy namoaka lamba izy de lasa verina ihany no fampianarana eto ampovoany manomboka tiplitiny bazy zay ihany, zany manao ny sisa, tsy mampiasa metatra, tsy mampiasa ninninina fa de tanana.
dia hitany birao am-piangonana sy ny ray aman-dreny tao am-piangonana dia ainao mahay mba ianao zany manao azy eo fa dia tena mahamenatra raha tsisy manao le alitara. Dia isaky ny ovaina izy, isaky ny tapa-bola, isaky ny rotokom-bola dia tonga foana zatsy ny teny anizaniza mihitsy. Na ny ao an-trano aza gaga tezitra be, anaonao foana na baraka ny am-piangonana. Vikavikany mba izaitra kitapoko anao décoration. Fa natao ihany. Findra ao ambony amin'izay ny fiangonanay. Ka reto tompona ndraiky fiangonana mieritreritra anahy fa olona nianatra nanao décoration, mahay lamba, mahay zaitra, mahay inona. Dia efa mahatoky anao izay raha lamamy mbola mpiandry atabizany. Nangovotra. Nga atopiky sy mba misy olona afaka manampy anahy. Ianao mihitsy ka, ianao ihany. Hafa mihitsy le zavatra ataonao. Na mijery le largeur le lamba rany tsy haiko mividy azy. Nirefidrefesina teo le rindrina rehetrarehetra hatramin'le latabatra lasa ngeda be ohatry ty le kelikely tao ambany. Alakamisy ny fanokana na talata mbola tsy nahazo na vorodamba ray aza. Jesosy eo, vojeo afanaza afara zay afa baraka amin'ny lakamisy na afara Jesosy eo voninahitra ao. Za kosa aloha tsy nihemitra fa fantatro fa Andriamanitra miaraka amiko. Alarobia amin'izay. Atalatalina, niantsy ny tonim-piangonana. Mino fa efa azonao daholo ngamba lava fa efa lakamisy ny fanokanana, mba mametaka ianao sisa rahampitso alarobia eno tapahako le telefônina ka tsy haiko hoe firy metatra ny lamba atao eo. Io rehefa aforiporitra dia tsy maintsy atao x2 ny refiny na x3. Eny aro azy Jesosy. Mangataka anao le fanahy-masina nametraka an'io tato amiko. Dao hiaraka amiko rahampitso naniraka olona Andriamanitra niaraka tamiko niantsena tany ambodin'ny sotra. Zay zavatra rehetrarehetra hitanay, tia ny rideau 30 metra tonga dia vidio, tia ny satahiny tonga dia vidio, tonga tao am-piangonana tsy nisy nanetezana na ray grama aza fa tonga dia mipetraka tsara na mirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra. Na oviana ary na aiza dia zao confinement dada miteny manaova zavatra atao. Farak'izay tezaro dia tena tia misakafo amin'ny fona amin'ny teny an'izany. Resaka mofomofo mamy sy ny tariny io tena tiako. Za tsy nianatra an'izany, za tsy naninona fa nangataka tamin'i Jesosy ataovy aiko. Adraisy, nahazo komando maromaro any amin'ny tambajotra seraserany ny ankizy no mijery azy. Fa taiza nga ianao nianatra, taiza nga ianao zio tsisy mampianatra fa tsika manana Andriamanitra mahay. Tadidionao zany. Any am-pianarana any mandeha ny révision sy ny rehetrarehetra sao dia miferotraina miady lorery ao betsaka ny surmene lasa mitapy. Tsy arabainao tsy maninona dia mitsikitsiky ho azy. Tsy ampitory maso, tsy matory ny alina, tsy matory ny atavy ao am-pianarana vao kitihana kely. Midelira satria miady rerika. Misy tena tsy tia mihitsy ny mpiara-mianatra tamiko izay satria dia le ty dia mandaingalainga eraky ny tanàna fotsiny. Milaza tsy mianatra, lozany mampiresaka anay fotsiny eraky ny tanàna rehefa mandeha ny fanadinana izy ny voalohany. Osy any an-tsaiko any lahy tsy manana Andriamanitra mahery ohatrako. Io ne samy manana ny adiny, ianao ne te hiferitsaina amin'io aretinao fa ianao dia tsy mahalala fa fantatra Andriamanitra io Ho salama amin'izay ho an'ny fiangonana ary zao ny tena zava-dehibe rehefa tena tafatoetra le fanahy zay ianao le salama, mahazaka ady ianao dia mahazaka fahoriana. Ny apôstôly Paoly tena samy teny mihitsy hoe miaraha miaritry ny mafy amiko izy ohatry ny miara-mila tsara ny Jesosy. Tsy hisy masahan' izany nareo. Sanao fa mitory teny amin'ny namana ndao mba hiara-miaritry mafy amiko. Tsisy mamaritsotra ny danaka be daholo sisa. Fa zany ny olona mandray ny fanahin'Andriamanitra mahazaka fahoriana. Resaka le asa kanto teo moa dia lasa manao mofo foana zany, manao an'le gâteau an'olona foana dia tsy maintsy mitsaingotsaingoka moa fa tendan-kanina. Fona Jesosy sy anao tsony. Mengezako, tsy maintsy mengezako, hanina hohanako sy engeza. Dia reny zalahy ao an-trano tsy maintsy mihazakazaka mba manitsakitsana fa matavy loatra. Dia izao ny tonga tao an-tsaiko. Raha salama maritiora ny gadraina tao am-batonakanga ho le fonina eny Ambohipotsy. Dia izao miakatra amin'iny ambato vonako fiakarana iny mihiry raha salama. Hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjena ka ho tanako. Fa tonga tany izy tsy nijanona nira natositosika ny dakana.
na andeha krosy amin'izay atamin'ny sabotsy ny samatsy an' Jesosy mba hira koa hiakatra n'ity bibla avy ity fo nyteny indray mandeha dia sepotra etako ny lala tsara ka izoraka aina tsisy fahoriana aza dia sepotra teto ny endra salama mbola miaraka ny daroka sy ny fanenjehana fa tonga ny hatreny am-bopotsy a mahazaka an'izany ve tsika raha zao tsika tsy mahazaka fa raha efa salama tsika tsabon'ny fanahin'Andriamanitra tsy misy tsy haintsika atao izany ary efa tanteraka izany rehetrarehetra izany tahaka an'ilay teniteneniko anao teto amin'i Jesosy teo amin'ny tanin'ny Gadarenina vao mitazana ny devoly vao mitazana ny aretina tonga dia miala any amin'ny 5 metatra manodidina aza manakaikikaika an'io fa potika ao lehibe izao Andriamanitra tsika izao a mino azy fitiniko a ho salama amin'izay ny ezasy ianao manomboka androany aharitra ahatoky ho tena mino ary indrindra aharitra fakapanahy aharitra rendrarendran'izao tany izao a fa izay fanahin'Andriamanitra izay rehefa ao anatintsika mahavita zavatra tsara tsika na miteny aza dia mba miteny tsara raha latsaka izao ny vera na latsaky ny zaza tsy afaka herinandro mbola eo ihany ianao amin'ilay zaza na latsaka ao ny verako tamin'ny herinandro fa mba teneninao ampitiavana izy amin'ny herinandro hoe salatsaka tsony ny vera zay ny le izy mba ho endry amin'izay tao hiova amin'izay voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany amen. Pianaruau batsiana maujicinya juyaina kweti aturuia ikyunilalana jaumisakana nidikuari fasacianau tianau ireri manitukana simanafu kananarama suasini seri gureranu masuku zainitu itanano aditsaku rerakariaku Kinau numafikiasaku nadia fantaju umafiazare saciitaku fatimisialaku anaceaku lai masababe Utsiailinau anayavuku
Anzara Savianya Mina Metiangaia Similai Citranifu Sachimari Nani Fitzarana Itana Anitsatu Lerakatu Sotra sika noho ny amin'izany. Mahatsiaro menatra tsika ry havana satria tena marary ny fiainantsika. Taony mba jerentsika vetivety ny Petera voalohany toko faefatra. Petera voalohany toko faefatra. Fakitsika manomboka amin'ny 9:40, pejy 9:30. Petera voalohany toko faefatra avakitsika manomboka amin'ny 9:40 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo, fa aoka tsisy eo aminareo hijaly satria mpamon'olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpirarany an'ny olona, fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy menatra izy, fa ankahakalaza an'Andriamanitra amin'izany anaran'izany izy. Fa tonga ny andro atombohan'ny fitsaranatra ao amin'ny akonan'Andriamanitra. Ary raha metomboka amintsika izany, hanao ahoana kosa ny afaran'izay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra? Ary raha saika tsy voavonjy ny marina aiza ny isehon'ny ratsy fanasin'ny mpanota, izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaova-tsoa no hanoloran'ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy. Amen. Maro be ho an'ny fahoriana miatra eo amin'ny fiainantsika amin'izao ankehitriny izao, mahakivy, mahasasatra. Na amin'iza mandalo an'izany daholo. Ao koa tadidinao ry havana. Fa hay ty famonjeny ity kay mety ho verina dia fampanopin'Andriamanitra aza. Hay ty lalany ity kay ohatry ny azo elana ihany satria Jesosy eny teny amin'ny Jaona toko 4, nareo koa ve mba te hiale. Any amin'ny Apokalipsy ihany misy teny manana anaro anao velona kanjo maninona. Maty ihany. Raha salama martiora dia tena ny teny azoko ny famonjena ka ho ataoko inona. Mety ho votsitra ny famonjena fa aza matoky tena loatra ry havana. So dia hoe zay efa kristianina, zay efa mpanompon'Andriamanitra, ataonay daholo izay tianay atao amin'izao confinement zao. Ataonay daholo izay tianay atao fa tadika io fa mety ho votsitra io famonjena io. Fa eto izy dia miteny amin'ny 9:40 fa ny marina aza saika tsy voavonjy. Ny marina. Ka ny mpanota mba ahoana? Zasy ianao mba ahoana? Maro ianareo izy no miferitraina, mijaly. Fa raha namon'olona nareo dia mijaly nareo tsy maninona hozy Andriamanitra. Raha mirarany an'olona ianareo tsisy hidiranao an'izay fiainanao fa ny an'ny hafa ihany ny tsikarainao. Rariny ianao raha mijaly zany ny dikan'io teny io eto. Raha mpanao ratsy. Fa raha kristianina ianao fa mijaly noho ny amin'ny ady sy ny zavatra maro mifalio izy Andriamanitra reo ka ny fanaova-tsoa no hanoloranao ny fanahinao. Fa be amintsika ny te hemitra rehefa tratra ny fahoriana. Be amintsika ny te hiala. Tady ho votsitra ny famonjena. Hibebaka tsika androany satria izany no mahatonga ny aretiny eo amin'ny fiainantsika. Lasa tsy mahatoky an'Andriamanitra tsika fotrany miandrika endri-toana an'Andriamanitra tahaka ny Jona hoe alao eo ny tanatana mangy io fa ataoko mahita ianao ry Andriamanitra. Aiza ihany ianao Jesosy toa tsy tonga ihany ka zaho any akafaka. Ry havana, so dia te hiala ianao miheno eto androany. Tandremo izany. Pasteur, fonako manonona anarana. Rahalahy Arsan Raymond no anaran'izay mpitandrina izay. Dia anakiroa tam-piangonana aho izy tamin'ny taona 3:70 hitoraka varavara-pitaratra. Anakiroa tananongana ny mpitandrina sy ny birao tao amin'izany fiangonana izany. No ny baboan'i Jesosy.
ka rehefa babo aho izy dia nanolo tena anao mpitandrina. Vao nametraka an'izay teny izay aho izy dia vava tsy vava nataony avako faharinay ianao. Asa mahandro zany. Tsy misy dikany efa adala ve ianao, artiste izy sady mpihira. Harinay tsy isan'ny havanay tsony ianao dia izao ny teniny hoe marina ozy fa mahantra satria ho ariko ny asako sy ny momba hafa anao mpitandrina. Marina fa ho arinareo afa zao nitady izy tsy miankina amin'olombelona zany no famonjena. Fa miankina amin'iza tao anatin'izany fahoriana izany izy namorona niniriny hoe tsy misy soay efa nafoko ny arenin'ny tany ka mahita azy aho dia manan-karena dia maninona faly ao aminy. Malahelo aho izy amin'ny ran'ny olona ny andinin'ny faharoa fa tsy mijery tononkira ve ny olona sa tsy mahay. Fony tsy nisy avitra fisoloana sy fampanekena ny ray dia tonga dia mamalitsika hoe Jesosy kosa manao aho mpandova izay diso zany. Fihinana ny marina dia nanolo tena anavitra ahy tamin'ny rany Jesosy. Avitra aho izy nanariny ny avako aza. Vao nivoaka mpitandrina izy nitondra fiangonana tany amin'ny atoby anankiray tany amin'ny faritany tany. Tsy namen'ny olona sakafo fa tsy tian'ny olona halan'ny olona satria mainty hoditra. Tsy mila n'io zay ozy ny fiangonana. Nody mihitsy ny vadiny fa laony tsy fihinana-kanina. Zarery sisan'ny tany ozy izy amin'ny 12 mivoaka mivavaka any anaty ala hoe tsy miala eto Andriamanitra fa azoko ny famonjena ka tsy maintsy azo ny reto olona reto. Sasa ianao ve mba mahavita an'izany amin'izao fahoriana izao. Bazareo kely any hira fa 900 nanafatra ny ray aman-dreny. Mba hampibebao ny olona avy amin'ny alalan'izany hira zany firana protestanta fa 900 andaovaka itsika ny tononkira. Firana fa 900 FFPM amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raiko zao aty mpivahiny manina ny tranonao mba hatario ny zanakao dia vaky io tsara le andinin'ny faharoa raiko indro satana amin'ny lofo aninona mba hanangoly anay ampiemitra atsika atsaro ny fandroanareo devoly fa tsy mahavita ninninina atsaro ny vavakareo miverena amin'ny fanaonareo rehetra vonjeo zahay zanakao. Mila atsika mianso antso vonjy amin'Andriamanitra fa na io famonjeny io aroa mety ho very fa tady tio zay azony mafy. So dia matoko tena loatra oatra ny Virjina 10 adala ka tonga ny mpapakatra voavery satria lany ny solika. Loza nananao izay tiana natao satria Andriamanitra mamindra fo. Misy farana ny zavatra rehetra. Raiko maizina sady malama sarotra ny lalanay mba tatano ny zanakao. Raiko maro ny zavatra miatra mampananay na foy le olotiny. Misy fahadisopana tenana, misy fahoriana inona nataonay mba toano ny zanakao. Ary ny andinin'ny farany raiko aoka ny fanamba hitarika anay ho tonga ho antranonao ilay fiangonana feny fahasalamana ny olona manana famonjena manaika an'izany ary manolotra ny aviavy ratsy mba ho maina tsitrebona tsony ho tafiditra ao amin'izany dia hibebakitsika rehefa manonona ny teny mpahefana miara mitsangana daholo na ny mpiandry na ny tsy mpiandry hatrany atokantrano rehetrarehetrany mandroka devoly ary tonoa ny ampinoana amin'ny anaran'i Jesosy zay toetra ratsinao rehetrarehetrarehetra aza misy vo aminao tsony hoe mandrakizay raha teo afaka marina ianao fa milofo ny devoly raha tsy mandresitsika ozy ny tononkira dia resy 900 dia ny voalohantsika mitsangana dia ny faharoantsika mandohalika dao iverinary fa miantso ny ray amalitsika rehetra hoe ndreto zahay 900 amin'ny firana protestanta. Sasa piudina mamiverena ansu ataovy amin'ny fonao ny tananao ndreto zay Jesosy Sia Maria considerena inve miaiky fa ratsy tena maratra ny rafy miaiky fa ratsy maratra ny rafy sitra atsoitsony famonjena sitrano zay fa simba ny toetrana sitrano e sitrany zay fa simba ny toetrana mandoalitsika indrisy nanota ka mety tuparticipe izai razana diana nukuni matikana jainai
samy mentoraka fa mandalo Jesosy mandalo amin'ny dabilio rehetrarehetra mandalo amin'ny tokantrano rehetrarehetra asehoy azy ilay aviavy ratsy koboninao tao nandritry ny taona maro atolory azy ny fanahinao ny fanomezantsianao ny tsy fahazakanao fahoriana ny tsy fahazakanao ny fahatsopanatenana rehetra teto amin'ity fiainana ity fa marary amin'izany ny fonao ka tsy ahita an'Andriamanitra fa izay madio apo ihany mahazo azy samy metoraka ary fa eto Jesosy vavaka sika reto izay Andriamanitra mandoalika manoloana ny azo fijalianao ianao le manamaso mijery midina fa tsy mijery miakatra ao amin'ny Apokalipsy 2:7 ianao dia milaza hoe fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao nefa tadidio fa manan-karena ianao Jesosy eo indraindray ny vola ihany no arenanay indraindray ny tokantrano ihany ny arenanay fa adininay fa ianao ane eo mandrakariva ka mahita ny fiainanay be ny manao adaladala Jesosy na amin'ny fomba fanao any tokantrano rehetrany na amin'izay zavatra tao any amin'ny maizimaizina be ny mpiandro manao adaladala Jesosy satria hoe tsisy mahita izay aty ataonay izay tianay atao mamindra-fo aminay Jesosy eo marary ny fiangonana dia izay tsiraray avy satria nahoana tsy mahazaka ny fitondranao tsy mahatoky ny fitondranao fa tsara araka ny teninao fa miara-miasa zany mahasoa izay ty an'Andriamanitra mifony izay Jesosy eo raha mare ilay tantara ilay mpitandrina namorona nira tsy misy soaty eo zahay dia menatra satria be ny mbola mila sitraka amin'olona amin'izao asa izao rehefa misy olona tsy mankasitraka dia ajanona ny asa ajanona ny fanoloran-tena tenitenen'ny olona ny amin'izay fitavy sy fitondran-tena dia miova miverina amin'ny fanao izao tontolo izao satria izay mila sitraka amin'ny olona ny eo izy ianao dia tsy mpanompon'ny Kristy mamindra-fo aminay Jesosy eo mamelany elika ianao fa mifony izay noho ny amin'ny tsy finoanay mifony izay fa hatramin'izay io aviavy ratsy io dia nasianay zezika atao foana ihany mivavaka izay mifony izay fa ny ataonay ihany ny ataonay manafika ny devoly dia milavo lefony izay Jesosy eo be ny tsy nandroka devoly tsony be ny nanadino ny rodom-bavaka be ny nanadino fa miasany ianao mahay ny zavatra rehetra ianao mamindra-fo Jesosy be ny napirina ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana fa dia ny raviravin-tanana fa dia hoe mihiboka Jesosy eo be nefa very fanantenana fa misy manana aretina mafy any ho any mihaino an'izao fandarana izao misy voan'ny kansera Jesosy misy voan'ny zavatra maro samby hafa indrindra mofa ny voan'ny coronavirus Andriamanitra eo mitaraina aminao zay mamindra-fo aminay mba sitrano ny fiemoranay mba sitrano ny fahadalanay mba sitrano Jesosy eo mba mandro soa mba mandro soa tsy hitanao ve io azo be io Jesosy io aviavy io mba avy araka aminay mba honono ny fahatezeranao Andriamanitra eo mety vototra ny any famonjeny raha tsy manaiky sasy zay tsy manana anjara aminao raha tsy manaiky bebaka izay ka anitsaka Jesosy anitsana ny kiroporopahotana rehetra ty anatinay overany zay mamindra-fo aminay Jesosy mamelany elokay mitaraina re zay mifona Jesosy eo mamindra-fo aminay tsiraray avy afao zay sitrano zay Jesosy eo omeo ny fanahinao zay Andriamanitra eo mamindra-fo aminay fa tena adalana zay ratsy indrindra nefa nataonay fona Jesosy tena fona aminao milela-paladia milela-paladia Jesosy mamindra-fo amin'ny firenena malagasy Jesosy fa olona fozona azy vavana ny betsaketo tsy hainay na mety na tsy mety fa na dia fanorenana fotodrafitrasa aza dia hifanompana sy hifampitenenan-dratsy eran'ny tanàna na dia resaka fihiboana sy fifampitenenana aza dia maharomotra Jesosy na dia fifananarana aza dia mahatohana ny sasany za tsy hivavaka tsony raha mbola ao ranony mazava ny teninao teo fa tsy miankina amin'ny olombelona ny famonjena fa miankina aminao izay rehetra miazona an'izany zany ny tsy overika dia mino a Jesosy fa mamindra-fo ianao mbola hitanao fa mbola misy olo mino eto an-tanina nandrano amin'izao ankehitriny izao mivavaka tongava Jesosy eo anasitrana raha mbola misy mino any atokantrano any fa mbola miasa ianao mahay manome hanina mahay mampianatra ny ankizy madinika sy ny tanora mahay manasitrana tongava ny Jesosy fa fantatro fa velona ianao mandidy anay ary ianao amin'izao ankehitriny izao araka ny teninao fa rehefa tsy miara-mamory ampinareo dia mampiahaka ny ondry avy Jesosy araka aminay
hiaraka aminao zay satria tafika aho. Androdany asan-drava ny asan'ny maizina rehetra noho ny amin'ny hery sy ny fahefana zay fanomenao. Araky ny teninao fa toerony devoly andositra anareo izy. Fa zay rehetra mino sy atao batisa novonjena ka famantarana manaraka ny mino zany. Ka nininna toetra ratsy, nininna fahazaran-dratsy, nininna aretina, nininna asan-devoly, zay rehetra horoahana sodidina amin'izao ankehitriny zao ianao amainany zany ka tsisy votsony. Hatramin'ny coronavirus, hatramin'izay arety mandringana rehetra mamono ny fanasiny tenariny sainay avy araka aminay alatsao ny afinao masina ka ny tananay anjaro ny tananao ny vavanay anjaro ny vavanao ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona sy manan-kely avy Nazareta nandedina sandroana ny asan'ny maizina rehetra dora ny afo masiny Jehovah ny kalanoro fa simba zaza vavin-drano fanajanga ny fanamanam-bady fanamamitaka ny fanasandoka rehetra may amin'ny afo masiny Jehovah may dora na tiasipany andafaka ny mandrakizay fahazaran-dratsy miteny langa rehetra mialina rehetra miavinavina sy masika rehetra aza misy voa aminao tsy ny mandrakizay ny coronavirus ny arety mandoza rehetra roana tiasipany andafaka ny aza misy voa aminao tsy ny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta defina amin'ny afo masiny Jehovah fa na ny demony rehetra mitondra fahantrana mitondra fampiteny mitondra aizina mitondra aretina mitondra tsy finoana mitondra areti-po mitondra alahelo roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo velona fa Nazareta dorana dia tsipany andafaka ny fa na ny kanserany fa na ny faharavany fa na ny fahafatesana ny alahelo rehetra ny tsy finoana ny asan'ny satana ny fa na ny famisaviny ny volika sy ny asan'ny maizina rehetra dorana dia tsipany andafaka ny Beelzebub sy Luciferany legiona sy ny miaramilany Eleziatanina sy ny asan'ny maizina rehetra dora ny afony Jehovah azerany sabatry Jehovah may ny andafaka ny mandrakizay ny asan'ny maizina rehetra ny Baela roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta dora ny afony Jehovah may any andafaka ny any toerana sahazaza ny coronavirus aza mahita voa aminao tsy ny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy may hatramin'ny fakany menjerany amin'ny fahaverezana mandrakizay fa valy efa resy na izanarana na firisany na vaiza na vaiza na amin'ny endrikinina na amin'ny endrikinina na ny voatonina na tsy ny voatonina any andavaka ny eny any sahazazy amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra Jesosy ankehitriny mantsy ianao miteny aminay aza matahotra fa reny dia ataoko tahaka ny Egyptianina ho ianao hitanao androany fa tsy ho hitanao tsony mandrakizay azerao ao anaty ranomasina menao ka ho fonatra amin'ny fahatsiarovana azy zay androso any amin'ilay Kanana vaovao. Sotra Jesosy tsy misy soay afa-tsy Jesosy na voky ny areny tany ataovy amin'ny fonao rehetra zany manan-karena amin'izay azao karenao mahita azy faly ao amin'ny asan-drato ny tananao tena faly a Jesosy faly miaraka aminy Jesosy tokana ihany na de mandraza mbola manao hoe faly ao aminy rea ataovy amin'ny fonao ny tananao fa raha tsy misy avotra fisoloana Jesosy manolotra ny sy avotra fisoloana sy ho fampanekena ny raha Jesosy kosa manao ay mpandova ny lapany vony nasan-drato ny tananao faly ao miaraka aminy Jesosy tokana ihany na de mandraza mbola manao hoe faly ao aminy rea rameloka ao amin'ny famozam-po rameloka ao aminy fa tsy misy fahazavana tsy misy mifalia amin'izay fa efa mpandovany mandrakizay ianao Jesosy kosa manao ay mpandova ny lapany voninay faly ao miaraka aminy
ary ninina viavy ratsy toetra ratsy aty anatinay ihany tsy maintsy maina raha vao miditra ianao. Ary rehefa vita izany dia mangataka ny fanahy ry a Jesosy mba ho fenonao fanahy ny vahoaka rehetra manaraka an'izao fotoana izao. Ho tahaka ny Bezalilany havita asa kanto, asa tsara, areti-saina avy aminao. Ary indrindra Jesosy eo, fanahy mahery andresy ny tafiky ny ratsy rehetra, ka vao mibanjina izy dia ahita ny fahatsaranao. Saotra Jesosy, sambatra ny olona izay voafenany sy voasarona ny fampitany, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eto. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany eo, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoroana avy tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Verjiny, nitsara nanapaka amin'ny Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matroka nalevina, nidina tamin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ao avanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any avy tsara ny vela sy ny maty. Mino ny fanahy masina ao, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonana ny olona masina, ny famelan-kely, fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'Ilay Jesosy. Izay mahatsiaro fa afaka izy mity hafatanana mafy ho an'Andriamanitra. Fa mafy ho an'Andriamanitra. Voninahitra ny edy ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika ny voninahitra tamin'ny rehetra. Mazao toerana ary. Faly miarahaba-tsika. Maninona moa ny averina ny fiarabana rehefa vita ohatr'izay ny fibebahana, satria izay vao samy faly. Ny Andriamanitra izay vavahantsika izao dia Andriamanitra tena mankasitraka fanomezana. Izany mahatonga azy manome ilay fanahy ny fahendrena ao anatin'ny Bezalila, satria omena an'Andriamanitra ihany ilay izy. Tsy hovaina Bezalila ny anaranao fa ilay fanahy tao aminy ho ao aminao izay miaino amin'izao ankehitriny izao. Manolora izay kanto any aminao an'Andriamanitra fa tena sitrany izany. Tsy ny fatrana ny zava-dehibe fa ny fonao manolotra azy, satria Jesosy dia te onona ao anatin'ny fotsika. Fontony, fotsy mba taitaitra, fotsy mba manahy. Fa raha marary sady manahy dia ataovy tsy mijanona ny ira 7:1 hoe fo marary sy manahy dia ahoana ny toyany? Mba hatsaboy dia atao inona koa? Iantrao dia vitan'izany. Indraindray tsika mihirahira fotsiny. Indraindray koa tsika miteniteny foana hoe ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana. Nefa indraindray tsy ekentsika ilay fahamarinan'Andriamanitra ifaditsika anio ka manomboka androany fiangonana salama, tarihan'ny fanahy masina, tarihan'ny tenin'Andriamanitra, ka dia hanolotra ny fotsikitsika izao ho an'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny fanahy, ary ho antsika ny tokantrano any, manolora ho an'Andriamanitra, manolora. Fa arakaraka ny anoloranao ny tananao Andriamanitra koa mahay manokatra lalana ho anao ho an'izay rehetrarehetra ataonao. Ka handray anjara irany sampana hafafi ao anatin'izay dia mirositsika amin'ny fanatazana ny fanatitra. Umejika sachi
Rudi ratsy zay fa vitako sy mendrikao nefa velo rasitrako manitoetra mantongotra menatra fitompo Rudi ratsy zay fa vitako sy mendrikao nefa velo rasitrako manitoetra mantongotra sotra n'Andriamanitsika noho ny amin'ny ahazahoana manolotra n'izany vo na neno ny lokanga tao andapa niala ny fahadalan'ny solom-panjaka ny fiderana mandrava ny zavatra ratsy rehetra ka hideran'Andriamanitsika avy amin'izao fanatitra zao tena mamiko ianao Jesosy mamiko ianao fa tsy miova sady mamaly vavaka mahery hatramin'izay mbola mahery mandrak'izay taontsika izany ery zany amin'ny fifaliana nanaovantsika n'izany Mamiko indrindra Jesosy Fonami mamiko indrindra ianao Fa ianao tsy miova Mamaly vavaka Ino andavaniko anao aminy soa rehetra Zay nataonao hatramin'ny kely indrindra Jesosy io misatana Singanana vola Singanana lelabe Singanana zavatu aspatenana Fampiani fasfavana kumbuo Inunanavaniko anao aminy soa rehetra Nataonao hatramin'ny kely indrindra Jesosy io misatrana Alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia hitehaka mafitsika fa tsara ny Andriamanitsika sady mpanao ny tsara ary mbola ny eo ny fahatsarany amin'ny fiainana rehetrarehetra voninahitra ho an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra alleluia masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahana ny tany rehetra amen mazao toerana
dia mbola ho ampitombony amintsika ny ry havana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia toy izao indray ireo mpanompon'Andriamanitra nanefa mivoadiny tamin'ity alarobia 3 Jona 2024 amin'ny anaran'i Jesosy. Ampahafolo-karena Jesosy io ny voninahitra dia atolotra anao hatrany. Misaotra Jesosy io fa tena namaly vavaka ianao, koa ity ny anjaranao fa nahazo mamaim-pona fa mamindra fo amiko fa ny naman'ity ampahafolony tia dia efa mba nisy olona nomeko azy, koa raisy Jesosy ity fa atolotro anao vokatry ny foko mangataka vavaka amin'ny asa andranao anay ny toerana vaovao vola 5,000 ariary ho an'ny dada Zizi sy ny ere Zizi 2,000, ho an'ny asa mpifoazana 2,000, ho an'ny mpamafatrano 1,000. Jesosy eo misaotra betsaka ny amin'ny fitiavanao anay. Jesosy eo vai tena olom-baovao izahay. Fifoazana 10,000 ariary, FPVM 10,000 ariary, totaliny 20,000 ariary. Misaotra anao a Jesosy eo, amen, vola 10,000 ariary. Rakom-pisaorana, misaotra anao a Jesosy fa sitrana tamin'ny aretina kansera, vita soamatsara ny fadidiana ary faly-miaona aminao eto an-tranonao. Tsy ny dokotera tokoa, tsy ny dokotera tokoa Jesosy ny tompony teny farany amiko fa ianao. Misaotra Jesosy a vola 30,000 ariary, 15,000 ariary ho an'ny dada, 15,000 ariary ho an'ny radio Fiotazatsoa. Nofy tena manemena ny dada rehefa avy eo fa tsy vakiko etsony. Reto farandreto zany a efa nisy nanolotra tato amin'ny brotote fa vakina zao fotsiny. Rakom-pisaorana, misaotra Jesosy fa noho ny famindramponao tokoa no mbola na toy izao anay. Indro tompo ampahany tamin'izay ndraisiko atolotro ranitra ny dada sy mama vola 30,000 ariary. Misaotra Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy, misaotra betsaka Jesosy fa noho ny fahasoavanao sy ny fitantananao dia mbola nahatrahatra ny aniverserako aho ny 2 Jona 2024 dia mbola apetrako feno eo ampelantananao hatrany ny fiainako sy ny taona maro izay mbola omenao anahy. Misaotra tokoa, misasaka tokoa mantsy izao ny taona avelomako raha tahiny aho ka mateza. Indro misy ampahankely tamin'ny vola azoko mba fanampiana ny fiangonana, mba mangataka ny irany mialakoto mahonjy hoe soa fa teo ianao Jesosy a. Misaotra tompoko. Tato moa zany dia tsisy hoe marobola fa nampahankely fotsiny soratany ato fa tsisy marobola ato. Jesosy mifona aminao a fa raha izao vao na tsiaro anao. Misaotra noho ny arovanao anay tamin'ny arety mandringana ary nahazo hery mandrakariva na dia tao an-trano no mivavaka sy nampitombo ny aim-panahiko mandrakariva sy ny fiainako. 10,000 ariary nanaovana ny tranony dada sy mama kely fa ny fo manolotra, ny foko nanolotra atolotro anao ny tenako. Misaotra Jesosy eo, tiako be anao, amen. Dia toy izay indray zany ireo mpanompon'Andriamanitra nanefa mivoadiny tamin'ity androny ity dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, amen. Isy raha nangatahany zanantsika teo izay nangataka vavaka ka ho ataontsika ny andehan'ny voalohany amin'izay namely mafy ihany tafitraka saika navitra fa sofa teo ianao Jesosy malala. Tiany voalohany ihany itsangantsika hivavaka man'ny voady. Namely mafiai ni tafitra ka
saikana futray andifotra ny onja ny famozam-pode indranao Jesosy sy fanahita ka nampitsotra ny sandrinao mba monjy tsangano ny tananao sofateo ianao Jesosy sofateo ianao Jesosy malalo fialofako vatolampiko sy heriwa tsy anantahotra ny foko satria eo ianao mpiaro tsy manda. Vavaka isika Jesosy io misotra zany ny teny malagasy ambony indrindra hahafahanay misotra anao satria izany mahavidy an'io rivotra iainan'io zany iny mahabe dehibe ny matin'ny coronavirus hatrany andafy any fa tsy ampitsony ny oxygène fa tena sepotra mbola velona zay sotra Jesosy be Jesosy koa nefa no misento any atokantrano any satria misy anena mpanompon'Andriamanitra aza mandalo krizy tsy misy afa-tsy rano mangatsika vary tsy misy loka misy koa mihinam-be fefa tamin'ny androndry Daniel ianao nefa naneo voninahitra fa na dia anikotra nasa rano aza ambany sotroana izy ireo tonga lavitra no izay ninana ny anom-piny mpanjaka izy ary nanana fahendrena 50 avy eny ka misotra Jesosy araka ny teninao teo fa ny zavatra rehetra ne ka miara-miasa mahasoa anay ka izay rehetra miara misotra na dia misy azany mampalahelo manao hoe misotra Jesosy manaty tanana dia mivavaka mangataka satria tsy manana mangataka fahasalamana mangataka mba ho tahinao ny asa Jesosy elimpaminany anie rehefa tonga ny mosary tena ny teneninao mihitsy miatsy nananany amin'ireny ranokerita ianao ny rano nysotroanao dia ny goaika anatitra mofoanao fa misy fetra ihany Jesosy ny arenin'ny tany ritra ane le reny rano tsy tonga tsony ane le goaika mbola ny teny indray ianao hoe makanesany amin'ilay mpitondra tena ny aza rehefa tsy nisy afa-tsy kely ane tao fa rehefa nahatoky Jesosy io tsy fe tsy lany ny koba tsy ritra ny dilohilo Jesosy io raha efa ritra tahaka an'ilay renirano nysotroany eliko aza ny fitediavana ny fiainana izay rehetra atao eny fa na dia ny fifankatiavana aza satria be ny miady amin'izao fotoana izao samy efa tofonany amin'ny fahoriana fandroany anao nampianatra na hiala amin'izany ka dia mangataka ary izay miompeo tahaka ny mpangataka rehetra mitalao manao hoe Jesosy eny mivavaka amen. Misy efa voatendry ijoro vavolombelona zay ngamba ny fandaminana fa voatendry tsy misy aza ho toerana aritsika dia ataontsika ny hira 7:30 amin'ny firana fifoazana ndininy voalohany any arahantsika tehaka dia mangataka olona 2 na 3 ijoro vavolombelona raha be indrindra dia fepehezina araka izay azo atao mba tsy halasa be ny fotoana satria mbola isy ny fisotroana ny rany Jesosy tsy antery re tsy hivozonana ny diranao aty am-piangonana. Tsy antery re tsy hivozonana no nidiranao ato am-piangonana. Tsy antery re tsy hivozonana no nidiranao am-piangonana tena sitrapo tsy anenena ka naona mo no iarena muafire sunanilani hari firy amsa andria manitra naona iana tsiwa tapasa evitra dawash yarivavakitsika Jesosy tonga ny fotoana anehoana voninahitra nangatahako anao Jesosy dia
feno fanahy masinao aokazay nataonao taminay tamin'ny ankohonako sy fianakaviako no voateniko eto dia manatry fenao zao fotoana zao Jesosy. Sotra Jesosy io. Amen. Ny joroko fahavolombelona eto ry havana andeha izao. Nananarafozana petraka tany Tamatavy. Rehefa nararandra dia tonga ny telefona tao anatin'ny confinement tamin'ny 10 avril angamby izay. Dia hoe marary papa rafozan-dahako io. Rehefa narary izy dia ny zanany rehetra moa aty Antananarivo efatra menadany zanany. Dia hoe marary mafy izy fa mila entina miakatra aty an-tanà. Tamin'izany mbola tsisy resaka mihitsy hoe misy corona tany Tamatavy tamin'izany fa teto an-tanà daholo. Dia nandeha fotoana dia niasa saina teo daholo ahoana ny anaovana an'izy mivady any, tsisy nizaniza, tsisy fianakaviana, tsisy nininona tany fa dia hoe any fotsiny izy mivady. Dia rehefa nandeha dia hoe andao angataka autorisation fa tsy maintsy alainy papa fa tena marary be. Dia mbola nasena nandeha dokotera aloha dia hoe misy diabète izy dia misy prostate izy ohatr'izay zavatra nisy tany. Dia nandeha nitady autorisation dia nahazo, ohatrany hoe mora daholo nanaovana an'izany rehetrarehetra izany. Dia lasa ny zanany 3 menadany idina tany niaraka tamin'ny zokolahy nakan'izareo tany. Dia tonga teto ny androny 17-18 maraina mialany zareo amin'ny 12 sasany atoandro 18 amin'ny maraina izy vao tonga teto fa tena mafy niadina atriana teny an-dalana fa tonga teto ihany nefa nisy tao anatin'izany. Izay tsy mitsahatra mivavaka tao anatin'izany. Rehefa tonga teto dia niditra tena ampidirina hôpitaly tao be felan-tanana tao mamay be mikohaka izany zavatra nisy. Nandeha teny dia niditra tafiditra tao dia tao amin'ny service-ny diabète aloha izy niditra. Nandeha 5 jours nanao garde izay za moa zany tao anatin'izany. Tena hoe ny zavatra rehetra tao anatin'ny garde tena tsy haiko ohatry ny ahoana ny fandraisana an'izany fa tena natao daholo ny rehetrarehetra. Misy fotoana ohatrany hoe misy fotoana misy hoe tsy lany ny sakafo, tsara raha misakafo izy nefa ilay sakafo tsara izay garde dia nohaninay ilay izy. Nandeha fotoana tapitra ny 5 jours tonga vaniny avy ao amin'ny natao zany nisy zavatra be dia be natao taminy dia hita natao anatin'ny radio fa infecté be mihitsy ny poumon-any. Rehefa infecté dia natao test izy dia positif. Teo izay tena very tena hoe Jesosy io ahoana ny fiainanay. Dia lasa izy tafiditra tany amin'ny toerana misy ny corona. Izy moa tsy indépendant satria nisy ny sérum, nisy ny zavatra ohatran'izany dia nisy ny condamné-na ny anankiray taminay ny zoky zanavavy matoa nampidirina niaraka tamin'ny tany. Dia fihitiny dia hoe ny fianakaviany rehetra sy niaraka tamin'ny rehetra dia tsy maintsy ho testena daholo. Nandeha ny test 12 menadazy natao test. Valin'ny test tena mafy ry zareo ny ainana an'izany fa sofa manana an' Jesosy. Natao daholo ireny zavatra nytenenin'ny dada rehetrarehetra ireny. Nanomboka mbola tsy nisy resaka izany dia efa nanantriky nanao an'izany rehetrarehetra izany izay. Nandeha ny fotoana dia 2 andro tao aorianan'iny vao antso ny zanany vavy anankiray sy ny vadiny pozitiva ihany koa. Teo aloha za zany tena hoe nisaotra an' Jesosy tsy vao antso satria zareo zany miteny hoe vao urgent ozy izy dia lasina dia tonga dia malainy ambulance dia lasa. Dia nandeha iny fotoana iny lasa izy mianaka tafiditra tany zany nefa mianaka teo dia nandeha indray dia tsisy miantso mihitsy izay dia fa hoe bon signe izany fa négatif izany. Tahiny Jesosy fa tena négatif izany, mivavaka. Nandeha fotoana dia tonga ny alatsinainy atsoa dia miantso raha ohatra ka sendra tsisy mamaly. Nantsona tao anatin'izany dia za sy ny ankohonako aloha no nitako hoe niteneniko hoe izay dimy mianaka négatif daholo.
nefa niaraka ny teneniko anareo teo hoe nihinana ny ambony sakafo izay niatsy amboany izay misy fotoana tsy manao kasibosy niaraka taminy tao amin'ny hôpitaly fa notahiny Jesosy izay ho negatif sotry Jesosy dia rehefa nahazo izay negatif dia tsy mahazo mivoaka ny trano mandritra ny 14 jours tsy mahazo fa hoe confiné nareo nareo c'est négatif dia confiné tsy mahazo mivoaka ay dia nitafiditra tany positif mbola nisy le zanaka anankiray koa 10 mianaka zany ny fianakaviana tafiditra tany dia nandeha feno 14 jours dia tao anatin'ilay 14 jours iny mihitsiny nisy an'le hoe faux positif nisy positif nisy négatif ny zobavy koa sy ny zodako anankiray nefa le natsony institut pasteur reny hoe mila rana fanaraha masonareo ohatran'izao dia za tsy fantatro hoe inona mahazo anao fa za fotsiny izao nyteneniko hoe zay tsy arahan'ny institut pasteur maso zany fa zay le any be felatanana ihany no atao fa ny zobaviko sy ny hafa niteny hoe leo zay arahana ihany dia hoe samy manana ny heritreriny io fa dia zay zany tonga indray nandeha dia natao test fanondroany tonga teo amin'ilay 14 jours dia natao an'ilay test dia za nangataka tamin'i Jesosy satria nisy an'iny safotofoto be iny Jesosy za ho mba mangataka anao aoka ho ansitraponao ny tanterahana nefa za ho mangataka anao aza-panaovana an'izany deuxième test zany ntsony izay fefanao amarinonao azy Jesosy négatif dia ho négatif izay mandrapitapitra izao zavatra izao dia nandeha ny fotoana lasa nyle natao le zobaviko sy ny any tratra tao anatin'le faux positif ny azobaviko sy ny zodahako anankiray fito mianaka amin'ny fianakaviako nikatona tany daholo nandritra ny ray volany tapabolana zay dia efa naotrony efa iny zavatra iny hoe tsy manao an'iny za nefa ny any ampiasana tsy manaiky mihitsy ny any ampiasana fa mila manao deuxième test nangataka tamin'i Jesosy tena nangataka Jesosy ina no atao satria le izy tena hoe tena misafotofoto tanteraka ianao ao anatin'le resaka tena hoe sofa nafantatra an'izao Jesosy zao dia rehefa nandeha dia nangataka tany ampiasana za ho chef mba miangavy anao aleo mba ilama kely fotsiny le fotoana tify tena hoe misy positif empolo ary zao mba miangavy anao azy za ho chef azao aleoloha za ho mba ho ivaly le amin'ny larbi alady ngamba nisy resaka iny dia hoe mivaly amin'ny larbi fa misy atao any akatsy tsy haiko tsony le hoe atao le test dia nanaiky zareo eny ara ozy izy tsy maninona ozy izy fa zay koa ozy izy mahita hoe tsy milamina natao daholo reny zavatra rehetrarehetra ny tenen'ny dada reny nisotro rano amasiny rano rahan'i Jesosy reny latsakalina rehetrarehetra reny nataonay daholo natao aloha natao arina natao amin'ny fotoana rehetrarehetra nanaraka amin'ny fotoana taty foana ako nandeha dia tsy maintsy nanao an'ilay deuxième test any alarobia rehefa nandeha natao ilay izy hoe tsy maintsy manao zany za koa Jesosy tsy maninona fa porofoy amiko ara eto ho Jesosy fa notahinao zahay notahinao za sy ny ankohonako dia nandeha ny alarobia dia nanao test tena tsy maintsy nanao satria nila le certificat zay tany ampiasana rehefa tonga le izy natao teny efa tsisy ny antso aloha zany feno le 2 andro tsisy ny antso efa faly nandeha ny fatelo ny andro efa faly tena faly tsisy miantso mihitsiny dia hoe le izy arany dia avy eo amin'izay le feno le hoe 3 andro 4 andro dia niantso be miantso any amin'izareo mbola tsy mivaly mbola tsy aty zany foana miantso ianao ao anatin'izany rehetrarehetra zany miorooro tena hoe miorooro fa ny zavatra misy nefa isaky mihaino tenin'Andriamanitra mahazo tena avy amin'i Jesosy dia zao foana dia aza matahotra foana ny teny azo aza matahotra dia tena napetraka an'i Jesosy hoe eny Jesosy tsy matahotra izay natao anatin'ny 10 andro taty arina vao mivaly ny test hoe négatif tena hoe fitahiny sotra Jesosy
dia tao anatin'ny fianakaviana izay dia mianaka reriny tsy mba nikatona tany. Tena hoe nitahiny Jesosy manokana fa natao anatin'izany rehetra izany dia izay ny antony hitsanganako androany navoaka an' Jesosy negativa tany daholo amin'ny fianakaviako. Tena hoe tsy azo eritreretina hoe mifampiororona rehetrarehetra izany olona efa raiky amby 70 taona izany ataorany izany zao zany fa notahiny Jesosy tena voaka ny tao amin'izany toerana izany. Sotra indrindra Jesosy. Fijoroana faharoa tamin'ny Pentecôte teo dia mivavaka. Izay moa rehefa nahaino an'ilay fitoriana le nisy fijoroana vavolombelona teto indray mandeha hoe ataovy ohatrany andeha ho any am-piangonana mihitsy ianao rehefa mivavaka ohatr'izao. Dia tamin'ny Pentecôte dia tena mihaingo, tsy hoe mihaingo andeha hideran'i Jesosy fa ao an-trano ny chambre amin'izany tena napetraka mihitsy hoe ity rehefa alady dia fiangonana ato ao anatin'ny chambre. Dia rehefa dia nandeha ny fotoana dia ohatrany hoe tsy nandalo ny saiko mihitsy hoe moa misy fandraisana androany fa Pentecôte dia nisy fotoana kely hoe andrayntsika izay nytenen'ny dada teto lasa ny azakazaka nidina tany ambany. Dia izay moa efa fombanay no mametraka rano amin'ny tavoahangy dia efa rano efa voampangotraka iny dia iny napetraka teo. Dia niraisina fotsiny hoe fandraisana dia niraisiko fotsiny ilay tavoahangy dia nakavera anankitelo dia nisy brioche kely tavela tao an-trano nandeha mifandraisana dia nandeha vita amin'ny fandraisana vita ny fotoana rehetra. Dia ozy izy ny zanako orineny tsy haiko ozy izy nareo raha naheno fa zay tsika ozy ohatry ny tany am-piangonana mihitsiny fa nisy fofona divay be tato an-trano nefa rano-tsotra raizina fofona divay be ohatran'ilay tany am-piangonana ireny mihitsy ny tranontsika teo. Sotra ho azy Jesosy fa nandalo teto aminay ianao dia voninahitra ho anao rery ihany. Sotra indrindra Jesosy. Sotra mankasitraka fa vita voadiko teo anatrehanao notahinao zasy ny fianakaviako zasy ny ankohonako dia mbola petraka aminao no avinay Jesosy. Sotra Jesosy io. Amen. Ny tsoroko vavolombelona ry havana za zany mitondra fiangonana any ambanivohitra Ambohibaritra Ambainany. Dia rehefa Pâques dia Krismasy dia Pentecôte zay zany zany no mividy sakafo ho amin'ny fiangonana. Zany hoe za no mividy sakafo fa tsy hoe esorina amin'ny vola fiangonana fa za zany efa zatra an'izay hoe mba mampifalifaly an'ilay fiangonana. Dia kanjo moa amin'izao le tsisy mahazo mivoaka ny faritra Analamanga izao dia efa tsy neritreritra zany fa dia zany le fiangonana dia tsy fantatra hoe za zany tsy neritreritra efa osy fotsiny hoe zany izy. Dia tamin'ny azoma tsy dia hoe nanam-bola tsy nanam-bola fa za zany ohatrany hoe ty zany ty vola ty anaty poketrako ty hividianako laoka rapitso sabotsy dia lahady. Dia kanjo nandeha ohatrany andeha aty am-piangonana dia mifanena tamin'ilay zanako tatsy dia izy zany andeha tsena ao amin'ilay charcuterie sy ny taritariny eo hividy sakafo. Dia za zany tsy nahita anaty izy oay mama dia lasa nanaraka azy avy eo aoriana dia avy eo dia izy hividianana an'ity mama dia za hividianana an'ity vidianana an'ity tsy fantako izay nahatonga nanda nefa za raha marina ohatrany hoe te hoaniko daholo le zavatra teneniny. Dia tonga dia rehefa mivoaka avao dia tonga dia nameny vola dia dia nataoko anaty poketra zany raha mividy le tatsy zao lany fotsiny vola efa ty misy tsitsitsitsiko tiako zara zao tsisy vola. Dia rehefa avy eo amin'izay nisy nandefa vola metimety zany azo ao ny saosy be vola zao. Dia lasa nandeha nakaty dia lasa nandoalika tatsy ambany isotra ny Jesosy hoe tsy napoiziko Jesosy fa nahazo vola kanjo za nandoalika iny hoe misotra Jesosy
tonga dia risy fananteny ny fiangonana tsy vita ny amen fa tonga kako zay zaniko savy dia za mihitsy zavatra nyteneniko hoe zay zaniko alefa inona zany ty alefa heritelmone ho ividiana ny fiangonana sakafo mialamaina zany dia avy eo zay za efa hitsangana iny dia miverina nandoalika andray Jesosy tena mifona aminao afa tena hitanao mihitsy mifoko hoe kay zany tsy ho anahy le vola fa ho amin'ny fiangonana zany Jesosy ka dia hifonako aminao ny tato anatin'ny foko fa ny amena raha tsy vita dia anatrana Jesosy dia niteneko zay zany dia zavy dia lasa nandefa n'le vola tetsy amin'le heritelmone tetsy ananina tetsy dia ny telefonena le diakona hoe ino ny vola ividananareo sakafo ny fiangonana rapitso amin'ny lahady rapitso nareo za metsena dia iny dia tsy fantako zay ataonareo fangaron-doka fa dia ino ny vola ny fiangonana dia misaotra an' Jesosy dia zay Jesosy dia mamangy ohatra natsiaro an'le tsika rehefa le mivavaka dia le anao le misaotra dia le zavatra tonga voaleo anatin'ny sainao iny zany iny zany dia tsy azonao laviny iny na mety aminao na tsy mety aminao dia tsy maintsy taterahanao le izy tsy maintsy zany orozan' Jesosy hoe misy zavatra tsy tianao nefa asian' Jesosy ataonao dia iny zany tsy maintsy ataonao zany iny zavatra iny inona moa zany dia tsy hoe tsy tianao efa tianao fa ohatrany hoe Andriamanitra zany dia manolontsaina ohatra antsika izao andeha hitsangatsangana ny Tamatave ohatra dia ozy izy hoe Jesosy tatany dianay dia misy fanahy mipitsika aminao hoe aza mandeha dia tsy azontsika atao manohitra an'iny fa tsy maintsy mijanontsika fa misy zavatra zany maninona anjoatsika fa tsy hoe zay aloha ny tiako dia zay nitapaka dia ny tiako ihany ny ataoko dia ny voninahitra ry havana dia ho an'Andriamanitra rery ihany fa nandeha nananina ny telefona amin'ny fiangonana hoe inona ny lokanareo dia henakisoa inona ny fangaro ny voanjobory saotra Jesosy afaly daholo izy ny fiangonana voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany vavaka tsika misaotra Jesosy makasitraka anao sady manome voninahitra anao fa Andriamanitra tokoa ianao Jesosy Andriamanitra maniraka ny fanahinao hitaridalana anay ampianatra anay izay tokony ho ataonay Jesosy ianao moa Jesosy maniraka hoe mandihana kanefa moa Jesosy dia hitanao na dia ny famoivozana azy hitanao na dia ny fivoahana azy zay Jesosy dia manaiky amin'izay lalana tianao hitondrana anay manaiky izay Jesosy araka ny toroteny teo fa dia anjaranao sisa miasa hatongavanay any ambanivohitrany araka ny tena mandihana fa mandihana dia jereo na mamokatra ny voaloboka na tsy mamokatra Jesosy sa manatena anao Jesosy fa manana lalana ianao izay voanay azonay manatateraka ny asanao mba ho voninahitry ny anaranao ety tany etovy amin'ny any an-danitra dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Tsara ny tompo na andro na alina aza matahotra izany ho zay za tsy miteny mivoa ery tsy manao kasibosy ny fanosokosoana amin'ny vahoaka mandana ny Tomasina fa za miteny aminao hoe ataovy ny asa sy ny zavatra rehetra apetraka ny tompo aminao fa lehibe ny momba antsika no ny momba azy andray sy isotrona raha an' Jesosy tsika izao bajereo kely eny Apokalipsy toko 12 Apokalipsy toko 12 teny andiny ny faraka ambe folo Apokalipsy toko 12 andininy faraka ambe folo ndao miara mamaky mafy samy mamaky daholo zay mbola manana baiboly manana vava manana maso ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izy ireo na haresy azy noho ny amina raha ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy hatreo ihany amen. Le raha ny zanak'ondry aloha zany dia efa mampandresy atsika fa raha vao mitory momba ny raha ny Jesosy fotsiny kay zany ianao efa mandresy vao mandre ny toriteny momba ny raha ny Jesosy fotsiny ianao dia efa mandresy maika fa misotro dia maninona koa mandresy matiky an'Andriamanitra fa alao Jesosy ny asa io ny rany
anjaro ny rahan' Jesosy avelao hiasandriamanitra. Tany amin'ny faritra nisy an'ray aman-dreny iraka ny jorovavolombelona teo, tany any voatendrina mpianatra. Nisy 2 volana teo tsy tonga fa nisy zavatra kely nalamina. Tonga dia nivavaka zany ny alahady, dia zany toriteny. Dia gaga eny ambony alitara fa tara le dekonina anankiray niaraka tamin'ny zazalahy kely zanany eo amin'ny 12 taona eo, fa kely be moa fa zazany ambanivohitra. Bataina le zaza, natao tamin'ny lamba dia napetraka tato anoloana. Dia mijery ato am-piangonana feno lalitra be mihitsy ny tongony. Dia mandeha ny toriteny, vita ny fitaoam-pivavahana. Fa nanala akanjo aho zany hidina fa ny ambadiky ny trano fisainana avany, dia niandry toy izy mianaka, azafady kely hoe ray aman-dreny. Eno a, sokafan'le reniny amin'izay le tongony. Finony ty oa, fa 2 volana izay tsy zazy ty izy narary. Ohatry ny naratra izay dia ohatry ny nangididy. Dia marary be ozy rehefa hariva, ka any moa mangatsika be rehefa ririnina amin'iny faritra Ambobary iny. Dia tsy sasandreo amin'ny rano mangatsika fa amin'ny rano mafana. Dia mitaraina le zaza, ataovy mafanafana, atao farany efa rano mangotraka, ohatr'ilay silamangany mangotraka ireny olo aliny midina trany ambany any. Masaka tsy izy tsony. Dia ahoana? Efa atao daholo ny mpiandry rehetrarehetra, zay rehetrarehetra efa tsy hitatsony zay atao, fa io izy io tsotra ny valiteniko. Za koa mpiandro ohatrin'izy rehetra ihany, nga eto misy samihafa zany, fa nafirina ny sorana. Firy e? Ray ihany. Na ny talona ny vaovao dia nary ray ihany. Fa dia mieritreritra ny azo be eto. Ray ihany. Hay. Da nary aloha mody. Fa aloha fa tsy ody ho azy zay, satria zay mody alahady moa tamin'izany, fa aloha rapitsy maraina vody mantsy ny alatsinainy. Araky ny teniko taminareo teo moa hoe lasa nanao décoration nanomboka tamin'izay, dia nanasa lamba ny décorna, dia nataoko ny décoration amin'ny 3 sasany vao hianatra ny mpiandry mpiomana, satria alahady aho vao tonga dia tsy vita ny fampianarana maraina fa hoe mba miverina ny riva. Gaga be amin'ny 3:30 ny miditra ny varavarana izy mianaka, za mbola manao an'le latabatra masina eo. Araky le tenina aman-dreny teo, tena henoko mazava mihitsy le feo hoe zao ny ilako azy nyerika tsy mahita olona. Tsy neveriko izy a. Fa dia tonga moa tamin'ny 3 sasany tonga mpianatra, dia nampianatra dia niandry teo izy mianaka. Teo aho vao tonga saina. Ianao ve hoa vonina eona amin'i Jesosy? Vonina aho izy. Ty efa tsy vitan'ny olombelona tsony, tsy vitan'izaniza tsony, fa Jesosy rery ihany. Zay ny nampianarin'ny dadantsika sa tsy zay? Rehefa tena tsy sitrana ny marary, ajanona aloha ny asa fa mandeha makaiza, kany amin'i Jesosy. Vavaka. Alaiko ny rano. Masiny ty Jesosy anjaro ny rano. Taovy ny vavaka ao. Vita ny vavaka ny fibebahana, nararaka tamin'ny tongony, le rano ray vera. Dridry, marary. Fa mipotra ohatra amin'le tolona tsiny. Nana mamofona miraraka le rano Jesosy. Lasa nandeha dia amin'ny 7 alina vavaka tsika. Sa matory eo am-piangonana. Amin'ny 5 maraina misy mandondona ny varavaram-piangonana. Taitra, ty izy efa nanara-drindrina. Ganao tafatsangana. Eny tompoko fa hiresaka kely aminao ah. Tonga ozy izy ny tamin'ny 7 alina dia nisy zavatra mazava be niditra tao an-trano. Niakatra. Natrosiny ny indray mandeha ohatr' izao sy teo anoloan'ny kianja anankiray. Nahita lehilahy ozy izy misy lavaka be ny tongony, fa tsy hitako izay tarehany. Raha mety ianao ny asako, anasitrana anao aho. Ka zaza moko, sady te ho sitrana natahotra satria mazava be tsy haijerena. Manaiky ahy tompoko. Da nary makany amin'ny ray aman-dreny, soraty ny anarana. Tonga nanoratra anarana amin'ny marainy ny andro, verina herininy, efa niazakazaka nanao baolina fa nikiatona ny fery. Ny tsy hain'olombelona, tsy mamaly tsika ny tsy hain'olombelona, raiso ny rahan'i Jesosy. Taovy amin'ny faritra maharary ianao, vao mandre an'io ianao, vao hitoriana an'io ianao, vao mandray an'io ianao, mandresy. Ninona endriky ny fahavalo. Ny rahan'i Jesosy efa natapaka ny gadra rehetra. Ary aza manao adaladala tsony hoe raisina ny rahan'i Jesosy dia ny fahotana sy ny adalana tao ihany.
mangatsika zao ny andro mivoaka daholo ny akanjo mainty be sy ny mena be rehetra dia mandiny tenytsika amin'izany atsofoka daholo ty fitafy tsy motina rehetra ity omaly anandena keny amin'ny birao teny anosy teny dioza hoe tsy mangatsika le olona zara fa misy lamba sisa amin'iny zipony iny miaraka fa misy raha emandreniraka anamasina ny rano nanatona anao mpanavitra o 720 amin'ny firana protestanta ny andininy voalohany nanantonana manavutrao ny olo mantra fahiny ny rofiny be ny setony fo naneo fasono ny riny sy fasaminandra nindrafuna karavony olonao manatona anao robe indrafo manatonana ribe indrafo ny olo fabesiasi sirera campo maraisonao ankehitriu ny maty omeo ainavava ny sasatra mpiadano ny masonaitsa mambazava ny rofiny folaisitrano vavaka sika niatrika ny fahagagana voalohany ianao Jesosy taokana nanovany rano nanjary divay rehefa ny sakafo farany niaraka tamin'ny mpianatra ao ianao dia nandraikapoka nisy divay ka nilaza fa sotroy ity fa ity ny rako ka ny rano aminao miova divay ary ny divay manjary ny rano ao manatrika anay rehetra famantarana hita maso reto dia ny rano hatrany atokantrano rehetra any maro ny lalana ny lalovany io Jesosy ao ny devoly milaza azy ho tompony dory amin'ny afo masinao tsy anakery tsy anapahefana na ny ody ratsy na ny mikroba na ny aretina na ny asany maizina rehetra ao anatin'ireo rano rehetrarehetra hatrany amin'ny rano any atokantrano any za manonona fa may amin'ny afony Jehova may ny asany maizina rehetra tsy ambinina tsy mananjara tsy manapahefana fa amasino ny tananay Jesosy amasino ny tanany niraka mpanomponao amasino ny tanany mpanompo kelinao rehetra any atokantrano rehetra any amin'izao ankehitriny zao araky ny teninao fa niny nangatanareo amin'ny anarako ataoko zanaka lazana ny ray eo amin'ny zanaka anatsoboka ny tanan'izy dia angataka aminao amin'izao ankehitriny zao anamasina ny rano anjaro ny ranao Jesosy eo ka dia ampidino na dia le piditra atokanaza ka ikasika ny rano ny mpanomponao zao amasino ary zany rano zany Jesosy eo anjary lay rano ny fanekena vaovao lay raha manasitrana ny cancer lay raha manasitrana ny fery rehetra mampandresy anay an'lohany ady rehetra ary lay raha nividianana ao anay mamoty sy manadio ny akanjom-panahinay lay raha manafaka anay amin'ny fatorana rehetra araky ny teninao Jesosy eo fa latsaka ny ranao ho famonjena sy ho famelan-kelo ka maty ianao dia velona zay Jesosy nijaly ianao dia sambatra zay mba ho tafapakaty aminay zany ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina no anamasinana ny zany rano rehetrarehetra zany ka na iza mino na iza misotro amin'izao ankehitriny zao na iza faritra marary tefa ny ranao za mino Jesosy amin'izao ankehitriny zao fa sitranonao zany sotra Jesosy ny anaranao nangatako zany vavaka zany amen dia eto am-piangonana mivonona amin'ny vera fa izarany raha an Jesosy ny mpiandry ny any tokantrano mahazo toerana aloha fa miaraka misotro tsika rehetrarehetra rehefa aveo
ka andalo arina raha an' jesosy ataontsika amin'izay ny ira fa 7 amby 30 amin'ny firana fifoazana hoe zava-tsony renay aty zao tanteraka tany akalvaria nyvonjo fiainana fa jesosy dia natao sorona ka afaka ny olombelona fiainana ho antsika mandrakizay fiainana ho andam-pasony ray ataontsika izany iry zany zava-tsoa no re aty zay zava-tsoa no re aty tanteraka tao kalvari ny vonjy fiainana tsy falivany olona jesosy dia natao sorona hanafaka ny olombelona eo antsika ny mandrakiza fiainana andam-pasony ray nahoana no mikaroka nahoana no mikaroka mitady fanavotana mitady fanavotana aminy tsy maharitra kanefa etolorana jesosy dia natao sorona hanafaka ny olombelona eo antsika ny mandrakiza fiainana andam-pasony ra 5 ary ranonaina izay tena mateza ao atapony kalvari ranonaina zay tena mateza ao atapony kalvari sarota lana sady miteza nefa kosa tsy lavitra ranonaina tsara loatra morasy maniry azy re tsy mba eto any akoatra zay tafiditra dia tretrika tokoa loharano tsy mety oritra fa maritra mandrakiza manadio ny loto rehetra nefa kosa tsy lavitra ranonaina tsara loatra morazo ny maniry azy re tsy mba eto any akoatra zay tafiditra dia tretrika fitiavany jesosy tompo ny fitiavany jesosy tompo no manolotra io rano dia ho afaky izay mampisento atakandro tapahoa ranonaina tsara loatra morazo ny maniry azy re tsy mba eto any akoatra zay tafiditra dia tretrika kokoa aoka ho tadiditsika ry havana fa tsy zavatra mora simba na ny volamena ary zay veritsika fa misany mafy indrindra mety opotika rendrika raha voalasa ao anaty afo tsy zavatra mora simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena nanavotananao fa tamin'ny rahany jesosy rano ny zanak'ondry tsisy kilema sady tsisy petipetina nijaly ane jesosy voalatsaka io nanomboka hatrany ampikapoana hatrany andapany Herôda
hatreny akalvary. Azonao an-tsaina ve zany eny enjerazery impiry Jesosy, potrapotraka ny ra, feno rano tanàna ray manontolo, fery be dia be amin'ny vatana mivoatra, mbola midanika ny ain'andro mangiry firy ene zany. Zany ny fijaliana efa nentin' Jesosy mba hiadanako sy hiadananao, mba hifaliako sy hifalianao, mbola tsy tsapanao ve zany hatramin'ny androany, mbola manao adaladala ihany ve? Mafy ane nahazahoana anao e. Raha marary ianao androany mety mitaraina hoe tena mijaly a Jesosy, mbola narary lavitra ny hoenao Jesosy anasitranany anao. Io ny vokatry ny fahorian'i Jesosy ary fioatananao io, tsy moramora ny nandatsahany ianao. Aiza izay mba foinao, tsangantsika anao izay erizay hoe indro ary tompo fa omeko ny tenako, mba vidin'ity raha ty, mba vidin'ity sento ty izay nataonao, na dia tsy mahavidy an'izany aza, mba hatolory zany tenanao zany fa io ilainy Jesosy, ilainy io. Indro tompo fa omeko hoana ny tenako, ka tsy misy izay tsy foko, ka tsy misy izay tsy fo, zay rehetra tianao, zay rehetra tianao, Yesu latsaty aoko, ufany upanompona, no zavatra kendreko, ray sureny sanaka. Fa izy ireo naharesy no ny amin'ny rano ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Ray soary ny fandresena fa omeny Jesosy anao, rehefa avy misotro dia amelao ataovy amin'ny faritra marary, dia lazao Jesosy hoe tena tiako ianao, misaora azy. Ankasitraka Jesosy, ranomasom-pifaliana no mijoy, satria olona efa maty eny velona indray avy amin'izany ranao zany, aretiny efa tsy tapanafana tsony, fa za mino fa amin'ny fotoana hikorinan'izany ranao zany, naiza misotro amin'izao ankehitriny izao Jesosy any, efa tonga ny fanasitranana. Nisaniza mananolana ka nisotro ny ranao, efa vahanao zany fatoran'izany. Misy hatrany amponjany ane Jesosy, nijaly tsy meloka, na meloka koa azaka mibebaka amin'izao ankehitriny izao. Afao izy Jesosy, nizaniza marary, nizaniza misento hoe mba mitaraina Jesosy io, Jesosy io, mba sitrano izay, mba sitrano izay, mba sitrano izay. Sotra Jesosy. Amen. Anamafisatsika an'izany fanoloran-tenitsika zany, endin'ny farany amin'ny hira hoe Jesosy nijaly tao Getsemane, endin'ny farany amin'izay dia hoe ny foko mangina tsy hitany bea, taovy amin'ny fonao ny tananao, ry tompo atolotra anao, mba vidiny ty seny ty tao Getsemane, tsy hitan'izao tany izao, fa niaritry rery ianao hanavitra anay, fa za androany mino anao voavitra ho any amin'ny mandrakizay. Ao arin'izay ho apetrako ny tsodrano. Ny foko mangina tsy hitany be, ry tompo atolotro ana, mba vidiny sento tao Getsemane, mba vidiny sento tao Getsemane, tsy hitany izao tany iza,
indrisindrisy ny aritrire ry anao ry tomponana votranayo ananan'ireo lomino anao fiainana mandrakisa. Sotra Jesosy andehantsika hitehaka mafy a fa azontsika izany fandreseny zany a vita ny famonjena sitrana ny aretina rehetra afaka ny fatorana rehetrarehetra minoany zany fa efa menjery io tendrombohatra lehibe io a fa ny rany Jesosy ny efa latsaka voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleloia. Masina 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 Jehova tompony maro eniko ny voninahana ny tany rehetra. Fararano fitazana ny andinin'ny voalohany a ao aorian'ny tsodrano ny andinin'ny fahatelo. Ataontsika mitehaka sy ny fahofatanana dia hitapitra ny fotoana. Rehefa niaritra ny fitsapana sy fisedrana mama ka ireo lala tsarotrano mbana vita ihany izy iza tonga kosa miora fijinjana revona fafiatrisa ka ny finonana Zany raha fideranay na dia mbola milaza aza zao tontolo zao fa mbola eto corona zay ny tokonay dia zao ny teninao rehefa mangataka amin'ny fefana azo a zay efa midera sahady fefanandresy. Sotra Jesosy manoloana ny ady zay efa midera sahady fefa afaka efa fala ny fonay mankasitraka Jesosy a zay rehetra mbola tsy voataka mino a fefa voasoratra daholo satria fantatro a fefa mipetraka any amponiny tsirairay avy any ianao Jesosy efa tompotrano efa mpanjaka efa falifaly mihitsy satria iny malalaka ny hoy izy ianao ary azy ahy misotra Jesosy a tia hita ny endrikao a tia andreny feonao mankasitraka Jesosy a zay reto le voro mailalanao any atsefatsefaky ny aram-bato any ohatrany efa arina fefa very efa tsisy fanantenana tsony a izay manana malala dia Jesosy mitady anay eny amin'izay rehetra fahoriana ihany a ka androany ianao Jesosy eo hatanteraka ny iriny zay rehetra voafidinao a ka mitaraina aminao tsy mahay mivavaka zay be dia be ny tiana ho angatahana arovy zay taio zay fa ny tena lehibe indrindra Jesosy a azy esorina aminay ny fananao rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitrakonao ety atano tahaka ny eny an-danitra eo anay ny anasaza ho anay ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra ny ao fopana manafana aminazy hanao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrasay tanteraka aminao any eny sodrano zay tononona sy atolotra amin'ny anaran' Jesosy Kristy tompo manao hoe aza matahotra hoy ny tompo fa momba anao a ary aza mierikerika foana fa zany Jehovah Andriamanitra ao zay mitantana anao amin'ny tanakavana ny fahamarinako a aza menatra hoy ny tompo fa vavolombeloko ianao eto Jerosalema anjodisy Samaria hatrany aparany tany tsy anakaiky anao akory ny loza sy ny aretina fa Jehovah ilay andro raona sy andro hafi ny alohan'ny Israely fahiny a ialohanao amin'izay rehetra ataonao. Sotra Jesosy ho anao midera ny aja ny voninahitra ary mpanjaka ny mpanjaka ho anay ny fiadanana ho anay ny fahasoavana
araka niranay teo fa na dia taona maro aza nampangina nampihiboka vo maiky zany mampifo anay mampivavaka anay mampandresy anay ho voninahitry ny anaranao misaotra Jesosy. Amen. Lalam-baovao zay mpita. Andriamanitra fa miasa Andriamanitra ary miasa mandrakandroany anome anao araka izay riny ny fonao izy fa tady dio zao rehefa vita ny fampianarana nonany olona ozy Jesosy hoe toety izay misy ofidimy sy aza-drano ka mino aho fa zay zavatra ratsy rehetra efa latsaka teo finoana sy fanantenana ary fitiavana sisany ao anatinao na dia kely aza ho ampitombony Jesosy avy 10,000 eny mitanteraka tokoa anay izany ho amin'ny anarana iray sy ny zanaka ary fananasana. Petraka aloha isika rehetrarehetra miandra ny fandaminana ny tena koa izay nitarika ny fotoana teto androany dia iraka tianarson mamilalaina avy any amin'ny faritra talata amin'ny volon'ondry ihany ny faritra nanendrena fa sady iraka ihany koa amin'ny FPVM fiombonana tsara omenana tahin'Andriamanitra. Ianao Jesosy mio, vacciami
mananio mandrakizay tory raha izao tontolo izao tsy mahavonjiny fanahisiny fo izay milonjy fa ianao Jesosy tsy mio vatramianio malanio mandrakizay tory raha izao tontolo izao tsy mahavonjiny fanahisiny fo izay milonjy fa ianao Jesosy tsy mio vatramianio malanio mandrakizay tory raha ireny zokiza ndriavana samy mety mbola nadino anao Jesosy Kristy tsy mio vatramianio malanio mandrakizay tory raha ireny zokiza ndihavana samy mety mbola nadino anao Jesosy Kristy tsy mio vatramianio malanio mandrakizay tory